Mamelona ny fiarabana ho antsika rehetra takizay efa natao tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity amin'izao maraim-bavao ny alakamisy fa 12 ny volana septambra 2024 izao. Ny tenako Faniry Razafimanantany izay miaraka amintsika manolotra ity fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ity. Isoarako ireo namana teknisiana izay miara mifarimbona ao ambadika ao, dia ny teknisiana miaraka amintsika imbola sy faly raha ny fandrindrana zany ao amin'ny regie sy ny diffusion. Ny ao ambony ao ry Razangla, ry Radany, ry Tately mbola ny amin'ny faritany amin'izao fotoana izao manao ny fandaminana fanatsarana ny fahazoantsika ny radio MBS. Ny namana etsy amin'ny radio Mada nomena Nomsa, i Robena ary i Malala dia hanaovana ny kokoa izay havitrika tsara hiatrika ny asa ny mpanao gazety rehetra mpiara-miasa ato anatin'ny MBS radio Fahitalavitra dia hanaovana izay kokoa izay avokoa zany satria de efa any amin'ny terrain ihany ireo namana mpiara-miasa ireo amin'izao maraina izao. Isika mpanaraka amin'ny Fahitalavitra mivatana izany na amin'ny radio inko dia hanaovana ny arahaba. Ianao izay manjoy amin'izany amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia tsy adino ny mitondra izay arahaba mitafotafo ny fanarahana ity fandarana ity ny any amin'ny faritra rehetra any. Fa singaniko manokana satria nahazoko antso sy fanamariana avy amin'ny namana any amin'ny faritra ny amin'ny hoe manaraka atsakany sy andavany ny fandarana izay vokaritsika isan'andro dia ireo mpitarika posy na mpitondra an'ilay hoe cyclopousse zany tricycle ao Tomasinao dia mihaino amin'ny alalan'ny telefônina kely de mandefa écouteur marobe de marobe izy ireo satria moa misy famerenana ity fandarana ity amin'ny alalan'ny MBS any antoerana izay anaovana kokoa amin'ireo namana mpiara-miasa tarihindry Zozo zany dia mahafinaritra no mahazo izay feedback izay satria dia limbaovao na de eo azany hoe rotoroton'ny fiainana isan'andro ny fitadiavana dia izay hoe mitondra ny client amin'ny alalan'ny tricycle izay dia sady mihaino inko ny fandaharana mandranto izay vaovao tsara ho fantatra mandala ihany koa ny fiainan'ny firenena miaraka amin'vahoaka malagasy marobe dia anaovako kokoa sy arahaba zany ho anareo ry kama isan-karazany, ho an'ireo namana raim-pianakaviana isan-karazany izay manao an'izany asa fitarihana posy izany. Ny fitondrana ny bajaja ihany koa na ny tuk-tuk dia anaovako izay kokoa izay ao Tomasina moa tsy iza fa tanàna izay niainana na be ary ny taizany fahatandrorana nanomboana ny asa maro be rehefa miresaka Tomasina zany dia any andretsika jiaby any de mahafaly ny mitondra an'izay kokoa maro be izay ny any amin'ny lalana rehetra iny andala-pasika zany tiako resahana amin'izay dia betsaka ihany koa nareo no mandefa ny feo amin'ny alalan'izay hoe famerenana ny fandarina rivariva zay hoe zay ny zanakay de misaotra betsaka antsika rehetra tsy manadino. Ny aty amin'ny brocateur aty koa de tena misy mpanaraka be mihitsiny ianareo le mivarotra vy mivarotra fil samihafa fantatrareo ny tiako ambara amin'izany de mihaino ny onjam-peontsika ny fandarana ny telefôna ny radio rehefa famerenana rivariva iny de kokoa atsika rehetrarehetra naizanaiza misy atsika tsy manadino zanakareo fa mbola manao ny asa fitolomana izay atao anatin'izay hoe fitiava-tanindrazana izay. Zay ny amin'iny ny tsy adinoiko ihany koa de ny namana ny mahajamba any satria de fanoratra foana isan'andro maharaka vaovao tsara zareo ka na eo azany rotorotom-piainana de maheno foana isika any manaraka foana isika any ary miaraka mamakafaka. Tsy adino ihany koa ny namana dokotera izay niantso amin'ny vatana mihitsy omaly ao Ambohidratrimo misy azy de fatany avy hatrany hoe izy tsara izany resaka izany. Ianareo izay mandrotsaka ny mesazy isan'andro karazana mesazy
zay andefasantsika ny vaovao rehetra ny amintsika zay reny vaovao reny moa zany dia ampitaina amin'ny tompon'andraikitra tandrify azy ny birao politika, ny solombavambahoaka eny hatrany amin'ny mpitarika mihitsy azy ny antokotiky Madagasikara dia ifampizarana an'ireny vaovao zay omentsika menakavy reny. Mahafinaritra misy fomba fitenay evantsynanana zay hoe tsy mivay isika ary tsy miala lalana dia hain'ny olon rehetra ny dikan'izay zany tsy mivay zany de hoe anankiray isika miezaka mirahina isika miezaka mipetraka ao anatin'izay hoe fiombonana izay ary tsy miala lalana rehefa ity ny zavatra ale dia tsy miovaova ka mioviombio izy ny teny avy any Toliara zay ary nentin'ny Dadamonja sy ny antoko monima tamin'ny fotoan'andro izany fa isika zany de tsy miala lalana iny ny andehanantsika miatrika tolontsika ary mivonontsika hiverina hitondra fanjakana ary araka nambaran'ny Filomarika Ravalomanana zay de hoe haka ny fahefana amin'ny alalany fifidianana madio sika dia mivonona amin'izany ka misaotra antsika am'le hoe tsy miva ary tsy miala lalana tsy miva zay misy artiste tsaroko tsara tao masina tao rehefa namondrona firaisankina lehibe fa maromaro azy amin'izy ireo nefa nodimandry de isaorana hatrany ny zava-bitan'izy ireo de rehefa namondrona fikambanana zareo reo de hoe tsy miva fa na de fa lasa aza nodimandry ny sasany amin'izy ireo de mbola eo foana ary Zokobe Michel Patrick Rosa Jérôme mbola any Herinatenany marobe ny ao anatin'izany mbola mamolavola fa le foto-kevitra hoe tsy miva zava-dehibe sy le hoe tsy miala lalana ka na inona rivotra eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny na inona mety ho endurance mety ho mafy io satria rehefa manohatra koa dia tsy mora ny zavatra hatrehana rehefa manohitra rehefa miady amina fanjakana zay tafiditra ao anatin'izay régime totalitaire izay ary mampiatra n'ilay hoe tena jadona dia tsy mora ny miatrika izany zavatra rehetrarehetra izany ka eny amin'ny lalana zay le rehetrarehetra eny mety misy tsilo eny mety misy fandrika eny mety misy onaony eny mety misy rano be mangeny eny marobe ny zavatra tsy maintsy atrehana amin'izany fa isika moa zany de hoe natokana ho amin'izay mihitsy satsika hiafronter ny zavatra rehetrarehetra eo zay le mbola mahatonga antsika foana hoe na tsisy trotsika rano ary ty raharaha ty na mety mahavoadona antsika ary indraindray fa mitsangana antsika de mandeha indray tsy ny sapanakazo zay mitsatoka amoron-dalana akorina eny amin'ny sapanan-dalana no isakana antsika tsy andeha fa mitazona antsika eritreritra fotsiny zany de mitsangana antsika rehefa avolava iny de misaina kely indray de manondia antsika na tsisy trotsika rano ary satria ity de mifantatsika hoe botsy mively ty ho an'izay MFM mataloha de mahafantatra tsara ny zany terme zany bao tsy mively iny bao iny poiron iny rehefa tsipy iny tsy mively iny de zay misy tsika rehefa miatrika tolona quelque soit ny endurance iainantsika eo ny zavatra atrehantsika eo misy mamendrifendry io mety misy manatsatso io mety misy manompotsika miatrika an'izany mety misy manakivotsika ary ny fiainana iainantsika ny mitokantrano tsirairay avy any de mety misy zavatra manano sarotra mety mampiasa saina mampitanondrika mety mampitomany fa mila mitrakitsika rehefa mandinika hoe Madagasikara malagasy tsy maintsy joroany ty avotany ty zay ny mbola maheto anay isan'andro tompokilasy tompovavy miaraka amin'ny ekipa rehetra ny solombavambahoaka ny birao politika mpiara-manentana avy any amin'ny faritra rehetrarehetra tonga eto ny avy any Ambohitra Trimonala ny avy any Amparafaravola Rayexa sy député Rabekitsana ny avy any Morondava nisy fotoana niakatra teto ny avy any Melaky Maintirano ny avy any Toliara ny avy any Fianarantsorda i Baksa sy Docteur Élysée maro be benja miakatra eto amintsika eto mahajanga ohatran'izany Thomas Namo dia nisy fotoana miakatra matetitetika ny avany Toliary reny rehetrarehetreny dia hoentitsika mikery daholo izy hoe tolona iombonany ty de tsy maintsy mampiseho an'izay firaisankina iombonany zay ka mety misy azakany lalana le mety misy tsy azakany lalana de ny andalana eny ohatran'ny le manao azakazaka lavitrezaka le tsy mini marathon atao fa tena le marathon mihitsiny
lay tena any amin'ny 100 kilometatra mahery de eny amin'ny lalana eny mety misy tsy mahazaka an'izy satria tsy ampy fanazarantena de mety mangataka hijanona de batain'ny fiarakodia eny amin'ny lalana eny manao secours, misy mbola afaka manao ihany fa mbola tsy tonga eny amin'ny arrivé de voatery tsy maintsy menjera dia ny assistance sy ny sisa mibatazy sy ny croix rouge, fa misy tonga hatrany amin'ny arrivé fa mety tsy voalohany izy fa mba tafiditra ao anatin'le hoe efa tonga izy, fa itsika araka ny teny Flora Valomanana zay tsy hoe ny mihetsika ny zava-dehibe fa mahafantatra ny tiatsika ho ale ary tonga any amin'ny tandrona andehanantsika. Zay ambety teny Flomarika Ravalomanana. Tsy mandeha sy ny mihetsika ny zava-dehibe fa mahafantatra ny ale ary tonga any amin'ny tanjona. De isika mandeha io de fantatsika tsara mihitsy no alehantsika ary fantatsika ny tanjona tiatsika tongavana satria fantatra malagasy miandrandrana. Zay amin'ny ankapobeny ataoko fampidirana fefao daholo isika menakavy manaraka ty fandarany ty ny namantsika Rina Rabe Mananjara efa napitany kokoany teo any aloatra mangoro any fa madika izy Raeksa zany Raeksa ty tanàna ty ngarainy any naninany manao ny adidy amanandraikitry ny fiainam-pianakaviana sy ny rehetrarehetra dia tolorantsika afakarehezana Rina. Izy koa moa mpanao gazety mandehandeha de mitsikaraka izy any rehefa misy ny vaovao dia hoentiny amintsika rehefa tafakatra tanàna fa gonana loatra indray zany izy am'izay fotoana izay fa rehefa tonga eto indray zany izy de bandiny sabinamina indray izy rehefa tonga eto ohatrohatran'izay le fiainany ndahoary amin'ny ankapobeny ny vaovao ve maro be ary misy vaovao zay tena noenona tsara misy teo hoe diso feno ve sofintsika ohatrany tsy diso feno ahoana ary zany marina ve zany sa tsy marina marina ihany zany ka de ndraso hoenotsika rehefa aveo satria efa niambinambina moa zany tsika hoe inona no ambaran'ny filoham-pirenena amin'ny fandraisam-pitenenana ao amin'ny tribune ny Nations Unies zany satria moa tsika mahafantatra tsara fa miatrika an'le fivorian-dehibe fa 7/70 fatao maneran-tany ao anatin'ny firenena mpiambana dia a New York ny tanterahana le izy nanana anjara kabary tao anatin'izany ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Misy sombo-kabary roa ho hitondrantsika fanadihadiana amin'ny zavatra zay ambarana. Ny ankoatr'izay moa efa nanaovantsika avant-goût teto ihany ny amin'ny hiresaka momba ny Îles Éparses izy de hiresaka momba ny PM na ny plan émergence Madagascar ka tsy iverenana iny fa efa niresahany tao anatin'ny kabarina zay resaka PM zay sy ny resaka Îles Éparses. Tsy problème, tsy antsony ny deratsika fa tao anatin'ny zavatra izay nambarany filoham-pirenena omaly dia ny resaka izy mahakasika indrindra miarabany député Mambra Benrintsika efa tonga ao izy dia ny resaka izy zavatra maro be de antony zavatra roa anatin'izay ny resahany filohan'ny repoblika izay no hitondrantsika adevitra am'izao maraina izao miaraka amin'ny mpandray anjara. Akoatran'izay rehefa aveo tsika hitondra adevitra satria tsika moa zany tsy karazan'le miramarama be rehefa maheno vaovao na le tonga de mirangorango be na le tonga de hoe ndao aingana fa apoko ty ndao aingana fa ity ny tonga de entina eo anatrehan'ny mpiaino sy ny sisa fa buzz be ty tsy fomba fiasantsika zany fa ny fomba fiasantsika rehefa hitatsika iny le vaovao de maka fotoana tsara misy tsy maninona raha mbola ozy ary ny olona hoe dépassé nareo fa zao misy angla foana ny fomba hitondrana an'io vaovao io. Ary zay koa moa ny asan'ny mpanao gazety ohatra zao hoe ty misy telefona asehoko atsika le telefona tsy de tsara aza de omezantsika le izy fa ohatra hoe ty misy telefona de samy mitady ny angla zay fomba hidécortikeny momba ny telefony daholo ny orinasa tserasera rehetrarehetra eto Madagasikara. No miresaka micro-any, no miresaka no parleur-any, no miresaka ny resaka appareil photo-any, no miresaka ny cook, no miresaka ny couleur-any, ny miresaka ny markany sy ny sisa sy ny sisa.
angla samy manana ny maha izy azy de décortiquer-ny arakarak'izay rehefa misintona am'izay mety ho angla hitany eo. Fa itsika zany manana foana ny fomba hitenenantsika am'izay zava-misy zay, satria moa ny ligne éditoriale antsika mazava tsara de natao hiresaka ny fiainan'ny firenena itsika ary ampahafantatra anao vahoaka malagasy ny zavatra tokony ho fantatrao amin'ny fiainana ankavobeny ny firenena, mba tsy hinana mambolony ianao ary mba tsy ho abadoina fa mba hitrakatrany manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena zany. Izay amin'ny ankapobeny raha fa efa nambarako teo rehefa any an-dalana moa zany de mandeha ny adevitra hoe inona ny malaza, inona indray ny vaovao sy ny sisa, dia io manaraka ny vanim-potoana, manaraka ny fiainana isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro dia misy vaovao hatrany zany zay mihazakazaka eto amin'ny firenena. De ao zany no entin'ireo namana zay mpiaraka manetanento, mpiara-manonja ao ambadika eo zany tonton Raheky zavy miparafaravola, fa hiditra amitsika rehefa avy eo ihany koa miaraka mamarana fandarina ny député Mamy Rabendrina sy Solombavam-bahoaka Madagasikara, voafidy tetsy amin'ny distrikana Bohidratrimo sady secrétaire général ny antoko-tiako Madagasikara, questora fahatelo ihany koa eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary anisany mpitarika an'ilay groupe d'amitié ny Madagasikara sy zareo Britanika zany. Maromaro kaskety fa mbola ao anatin'le comité technique mixte maro kaskety député Mamy Rabendrina, fa zay moa le andraikitra zany am'le hoe rehefa mijoro ho anisan'ny mpitarika zany de anakinan'olona andraikitra marobe na eo anivon'ny firenena na fiainan'ny antoko na manokana eny anivon'ny fiarahamonina zany. De zay mahakasika an'ireo rehetrarehetra eo de fampiresantsika amin'ny rehefa avy eo zany. Fa ity no anomboantsika ny fanadihadiana lasa aloha fa misy miditra de olon-dehibe ty miantso ty fa rehefa avy eo izy rappelena kely zany ny fahenona azy am'ty zavatra andresantsika ty, satria a New York moa zany de mandeha le fivoriana de mifanindran-dalana an'le fivoriana ihany koa, le fivoriana zay mahakasika ny fanabeazana, le hoe transformation de l'éducation zany. Fa iny efa ndroso iny meloa, de ity zany le fivoriana zay lehibe eo anivon'ny firenena mikambana de mifandimby mikabary ao anatin' zay fandraisam-pitenenana zay reo filoham-panjakana sy filoham-pirenena ateriko foana zay fomba firesaka zay zany. Fa matetika moa misy mahazo fitenenana araka ny fandaminana, mety misy tsy mahazo fitenenana zany araka ny fandaminana ihany koa, fa tsy voatery zay pays membre rehetrarehetra, fa io ny zava-misy eran-tany no ahafahana miarika sy tsy ahafahana mandray fitenenana. De ohatry ny Poutine ohatra zany zao dia tsy miatrika izy zany. Zelensky de miditra izy fa par visioconférence ny azy. De misy firenena mandray anjara de enona tsara hoe inona ny ambaran'ny Amerikanina, inona ny ambaran'ny Frantsay, inona ny ambaran'ny Allemagne, inona ny ambaran'ny Canada, inona ny ambaran'ny Sénégal, inona ny ambaran'ny Côte d'Ivoire, maro be samy teny tao daholo reo. De inona ny ambaran'ny Madagasikara. De ny antsika moa zany ny zavatra mba hanahaliana kely atsika ihany tao anatin'izay fanazava-kevitra zay de andraso aloha alefa namana faly tsara, mihaino tsara misy tsika, mihaino tsara isika, ambarako tsara mihitsy zay am'ty sombo-kabary nataon'ny filoham-pirenena ity, miresaka ny tontolo ny fanabeazana, volet éducation no nresahany am'ty zany, satria maromaro moa zany le volet zay nitondrany kabary tao anatin'ny 20 minitra nanodidina teo eo. De enotsika ao anatina segondra vitsivitsy ity araka ny fanapahana nataonay azy tao amina teknika teo, de aorianan'izay zany tsika hiverina amin'ny fanadihadiana. Ndahoara namana faly. Dans le volet de l'éducation, nous avons fait un pas de géant. L'État malagasy a construit plus d'1 millier de salles de classe et a énormément investi dans les outils de matériel pédagogique. Nous avons mis en place des cantines scolaires, nous avons conçu des livres et des manuels, distribué des tablettes numériques afin d'améliorer considérablement la qualité de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Le taux d'accès à l'éducation de base a augmenté de 146%
et le taux d'abandon scolaire a été réduit de manière palpable. Nous avons fait de l'éducation une priorité nationale et nous renouvelons notre engagement à transformer et à redynamiser la vie scolaire et universitaire. Faly mba azony rehetra azy tsara aloha zany a de averisika fandroana ny endriky le fanazavana zany de tena hoe manao ezaka be mihitsy ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana de manao ny salle de classe izy a mizara boky izy a ny fanjakana io zany a dia mizara tablette numérique dia manao ihany koa ny cantine scolaire de mampiatra tsara ny qualité ny tena éducation eto Madagasikara ary amin'ny éducation de base ozy izy mifahafahana miditra any amin'ny ambaratonga fototra de 900 am'zato isanjato 146% hoy ny filoham-pirenena ary de tena primordial tela lahara-pahamehana any fitondram-panjakana malagasy mihitsy zany fanabeazany zany de ndraso aloha fa sao de ohatry mbola manofy kely sika tsy manofy fa alolo verenana henona fandroana tsara le resaka ahafahantsika miditra ao anatin'ny adevitra satria na izahay eto koa ara mila mahazo toko sy antoka tsara hoe zay marina ve le lahateny de ndrasondray aloha averina fandroana satria mamerina mamerina fandroana manantitrantitra misy fomba fiteny malagasy zay manko zany de ndao aloha enotsika fandroana indray izy faly. Dans le volet de l'éducation, nous avons fait un pas de géant. L'État malagasy a construit plus d'1 millier de salles de classe et a énormément investi dans les outils de matériel pédagogique. Nous avons mis en place des cantines scolaires, nous avons conçu des livres et des manuels, distribué des tablettes numériques afin d'améliorer considérablement la qualité de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Le taux d'accès à l'éducation de base a augmenté de 146% et le taux d'abandon scolaire a été réduit de manière palpable. Nous avons fait de l'éducation une priorité nationale et nous renouvelons notre engagement à transformer et à redynamiser la vie scolaire et universitaire. Zany hoe ny fidirana any amin'ny ambaratonga fototra dia niakatra 900 am'zato isanjato fa ny fitsoahana an-tsekoly dia tena niena amin'ny lafin'ny matematika na amin'ny lafin'ny statistika 900 isanjato zany tena mikapoka be mihitsy anaty sofina ahoana re zany am'zato 900 am'zato isanjato zay mihitsy le izy zany hoe efa dépassé zany lay tanjona napetraka zato isanjato de mihoatra lavitra am'izay ohatrohatran'izay manko zany zao ny zavatra tiany filoham-pirenena ve zany resana anatin'izay 146%. Tsy maintsy adikatsika amin'ny teny frantsay ihany izy mba azotsika ny lizy tsara hoe firy moa ny tenenin'ny président zay de le taux d'accès zany io ny amin'ilay éducation de base lay fanabeazana fototra ny atao hoe fanabeazana fototra dia my préscolaire de my primaire de fanabeazana ambaratonga faharoa fototra secondaire. Zay manko mahatsara anay malagasy izao antony tamin'ny andro ny président Didier Ratsiraka zay mbola nianatra ny goba miray efadafy ny telo zodirana mahitsy zoro ny takamo de hainay tsara mihitsy le ambaratonga fototra ambaratonga voalohany ambaratonga faharoa fototra zany indrindra niainana daholo zany SFF SAF niainana daholo zany ka ity ambany masoko ty satria Michel Saint-Lô zany zay représentant ny UNICEF eto Madagasikara de efa nilaza hoe ohatry ny ahoana ny endriky ny fampianarana eto Madagasikara éducation de nanaovantsika fandarana manokana mihitsy izy io tambadiko ny Omaly de niresaka gouverneur asika
Matoky nomaly dia nyresaka mahakasika ny fanabeazantsika satria mahafantatritsika hoe hivory a New York le fitonam-panjakana malagasy. De hoe inona ny resana any de ny fanindran-dalana amin'izay le fanazava-kevitra zay nataondrareo teo anivon'ny UNICEF. Le sampandraharahan'ny firenena mikambana miany reny sy ny zaza. De tena le miasa amin'ny tontolo ny fanabeazana ary any ambanivoly rehetrarehetra any. De mba hahafahantsika mandeha lavitra aloha zany satria le représentant le solotena ny UNICEF miasa eto Madagasikara mihitsy no mahafantatra miaina mahita ary miteny ny statistika ny zavatra iainan'izy ireo hatramina lela vola nomena amin'ny Madagasikara ngeny ndesan'izy ireo hoe fa mbola misy lela vola hafa koa mena amin'ny Madagasikara fa tsy hitany nalehany hoe aiza ho aiza ny fomba fampiasana azy. De omeny Michel Saint-Lô zay représentant UNICEF miasa eto Madagasikara ny données statistika mahakasika ny fanabeazana eto Madagasikara. Ka tsy fantatro ireo tena mampiasa vola sy monina eto amintsika miaina ny zava-misy ary mandongoka raha mampampianatra firamananaton'ny subvention samihafa ary manampy ny fanjakana malagasy amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny zaza malagasy mety mba mahita ny fomba fijeriny any izy akoatra ny fomba fijerin'ny fanjakana. Fity aloha zany raha ohatra ka nenona ny kabaron'ny filohan'ny repoblika teo dia tsy mahita zaza malagasy miasa zany ianao manoditra lalana eny amin'ny lalam-pirenena. Tsy mahita zaza malagasy mangataka zany ianao manodidina Antananarivo naiza le ianao. Tsy mahita zaza malagasy mpiandro imby ianao, tsy mahita zaza malagasy ianao mivarotra ketapotsy, mivarotra anana. Fa mianatra daholo ary tsara ary hatrany amin'ny université araka ny nambaran'ny filoham-pirenena dikan'izay. Tsisy koa ny tokony grevy, tokony hanao fihetsiketsehana eny anivon'ny université satria tsara be. Laya endriky ny fampianarana qualité ny éducation hoy izy aty Madagasikara mena tablety de ny akamaroan'ireo zaza malagasy rehetrarehetra zany nahazo tablety daholo. Ny akamaroan'ireo zaza malagasy rehetra zany de mihinan-kanina any ampianarana cantine scolaire satria eton'le filoham-pirenena any amin'ny tribune ny Nations Unies zany ady hevitra zany dikan'izay zany réalité aty Madagasikara. Ka raha tonga aty zany Antonio Guterres zay secrétaire général ny Nations Unies dia mandeha any ambanivoly dia zaza mihinan-kanina tsara ny hitany eo sady mihinana nutricide mihinam-bary ara-dalàna mihitsy vokivoky. Manana boky tsara, manana an'le kit scolaire tsara. Asa nisy ny zara kit scolaire ve tamin'ity taona ity? Nisy ny zara fa kit le izy, fa kit JMJ. Tsy mitovy kai zany. Zafady tompoko. Kit ihany le izy, fa kit amin'ny endriny hafa. Fa any amin'ny tribune ny Nations Unies manuel rehetra resahana ny daholo ahafana mianatra. Dia ny fahafahany zaza miditra trikolo tena niakatra tsara mihitsy 970 isanjato ka 146%. Dikan'izay efa dépassé mihitsy lay tanjona napetraka. Fandao mba henotsika Michel Saint-Lô hoe inona marina ny tena fijeriny ny sampandraharaha amin'ny firenena mikambana ny UNICEF momba an'izany fanabeazana zany eto Madagasikara. Ndao ara faly. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. Aujourd'hui, on a un manque d'écoles, on a des écoles en mauvais état, on a un système de santé qui mérite d'être redressé, des équipements qui sont désuets. On a des fonctionnaires qui sont des fois, dans certains domaines, surtout en éducation, qui sont incompétents, en particulier les professeurs. Lorsque la Banque mondiale et l'UNICEF ont fait le test sur les professeurs, on a vu pratiquement que une grande majorité des maîtres n'avaient pas la capacité requise pour pouvoir former les enfants, pour les éduquer. Bon nombre de maîtres FRAN ne sont pas aptes à professer. Donc on a un illettré qui va former des gens. Donc on a des générations d'illettrés qui sortent.
Mais aujourd'hui, un enfant sur deux à Madagascar ne termine pas son cycle primaire. Un enfant sur deux. Mais le pire, c'est que ceux qui vont à l'école, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et de la pensée mathématique, elle n'existe plus à Madagascar. Aujourd'hui, l'enquête menée par le MIX, qui est l'enquête AGRAP que nous avons faite avec l'INSTAT, c'est pas de données UNICEF, c'est fait avec l'INSTAT, a démontré que seulement 7% des enfants du primaire, classe de 3e, étaient capables d'avoir le niveau requis en apprentissage d'arithmétique. Et moins de 17% étaient capables de lire dans leur propre langue, le malgache. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. On vit aujourd'hui dans le sud, Madagascar. On parle de sécheresse, mais souvent on oublie de parler d'eau. Si pendant ces années, on avait fait des programmes d'adduction d'eau potable pour la population du sud, on ne se retrouvait pas aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec ce problème. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour le Kéré dans le sud, Kéré signifie sécheresse, signifie famine aussi, on est en train de dépenser plus de 100 millions de dollars et davantage dans le sud pour répondre à cette sécheresse et les impacts de cette sécheresse. Alors qu'on aurait pu faire tous ces pipelines, il y a 4 ans de ça, à un coût de 60 millions de dollars. Donc on doit éviter que l'année prochaine, il y aura un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. « 15% des enfants malgaches aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Légalement, ils sont invisibles. Légalement, ils n'ont pas d'identité. Ce qui est un manquement à la convention que ce pays a signée. 15% des enfants malgaches, ce droit est violé. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ce qui signifie que cet enfant a été mal nourri, qui a un retard de croissance, il n'arrivera jamais à récupérer ce qu'il aura perdu au niveau du développement intellectuel. La perte avant les 1000 premiers jours n'est plus récupérable. Donc on a un pays qui est en train d'avoir des enfants sous lesquels il n'a pas investi, et on va se retrouver avec une force de travail qui aujourd'hui aura perdu près de 30%, 25 à 30% de sa capacité. 40% des filles sont mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Des enfants mariés qui vont donner naissance à des enfants. 13% des garçons malgaches sont mariés aussi avant l'âge de 18 ans. C'est le 3e pays au monde et a un taux d'élevé, le plus élevé de garçons aussi mariés. C'est pas seulement les filles. Très peu d'efforts sont vraiment faits pour prendre en compte les enfants en situation de handicap. Les enfants sont victimes de violences. Violences physiques, violences sexuelles. Et depuis 2015, près de 5000 enfants ont été appuyés par l'UNICEF, enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. Et comme vous l'avez vu, même récemment, des enfants de 3 ans sont violés. Et 80% de ces cas de viol se passent dans l'environnement de l'enfant. L'environnement familial, l'environnement communautaire. Il faut arrêter la culture d'impunité. Souvent on fait des arrangements à l'amiable. Malgré la loi demande des sanctions, eh bien on a des arrangements. Le chef du Foukontang fait un arrangement et la famille, on donne à la famille quelques milliers d'ariari. Et cet enfant qui sera traumatisé pour toute la vie, qui n'aura aucun apport psychologique, on aura acheté son silence. On aura acheté son futur pour quelques milliers d'ariari. Et ce coupable qui n'est pas puni continuera à persévérer. La part du budget national, même du budget de 2021, la loi des finances, qui devrait être consacré aux éléments basiques, eau, assainissement, éducation, santé, cette part de budget est encore trop faible. Je ne dis pas que d'autres secteurs ne sont pas importants. Le sport est important. Il y a d'autres domaines. Avoir des parcs, c'est aussi important. La biodiversité est importante. Mais aujourd'hui, il faut, des fois, lorsqu'on a tant de priorités, et ce n'est pas souvent facile pour l'État de décider, parce que tout est prioritaire. Mais quelles sont les priorités des priorités? Qu'est-ce qui changera Madagascar demain?
Il n'y a que 3 grands éléments, 3 grands axes qui devaient pouvoir changer ce pays. L'investissement dans l'éducation. Une population non éduquée n'arrivera pas à grand-chose. Mais pour éduquer une chose, mais il faut que la population puisse non seulement survivre, se développer et aussi s'épanouir. Investir dans la santé. Investir dans la protection sociale. 3% des familles malgaches bénéficient d'une protection sociale. Donc, quel que soit le choc, kéré, rougeole, peste, Covid, ces familles pauvres, eh bien, elles continuent à s'appauvrir. Le but de l'UNICEF aujourd'hui et des Nations Unies et du gouvernement malgache, c'est de voir dans la lignée non plus des solutions de court terme, mais des solutions pérennes, quel que soit le coût, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Iny ny zahantsika natao mihitsy ny nandefasana indray sady namintinana zay ny sotomina atao anaty 24/24.mg zany isaona amin'ny fiara-miasa izay tompon'ny sary nahafahantsika zany nitondra aniny vidéo iny de ny sotomina atao zany iny faneho-kevitra iny de raha miaino ny fanazavana neton'ilay solotena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara tsika Michel Saint-Lô mikasika ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara de averiko le fiteniko mandrakariva hoe sady mangoritsina miorokoditra no verivery saina hoe ahoana ary zany ho avon'le Madagasikara, le ho avon'le malagasy, le ho avon'le zaza malagasy zay ho anisany tanjaka mifampandrosoana rapitso rafaka pitso. Fa tena grave le fanazavana teo amin'ny alalan'ireo chiffre marobe na tarehimarika marobe zay nentin'ilay représentant ny UNICEF eto Madagasikara. Zareo namatsy volo ary zareo manao ny fihaonana samihafa ary mampalahelo teo de zao nanandrana ozy izy ny Banque mondiale sy ny UNICEF tamin'ny test natao tamin'ireo mpampianatra fa tena tsy matavavoaka incompétent. Tsy mahay an'le asa fampianarana akory lay niveau ananana mahatonga izany. Tatarainy teo hoe firisan-jaton'ny zaza malagasy no miditra an-tsekoly, firisan-jaton'ny zaza malagasy no afaka matrika fianarana. Inona ny ainan'ireo tanora tovolahy sy tovovavy? Manahoana ny endriky ny sekoly? Lay lazaina fa hoe nahavita sekoly marobe le fitondram-panjakana salle de classe. Manarivona ity milaza ato fa tena tsisy dikany daholo ny infrastructure eto Madagasikara. Marobe ny zavatra andresany teo ny vahiny zany ka sao isy laza ndray hoe mpanohatra ny UNICEF tsy mpanohatra io. Tsy mpanohatra koa ny vondrona Europeana, tsy mpanohatra ny FMI, tsy mpanohatra ny Banque mondiale. Fa mijery ny zava-misy eto amintsika izy de mamaky izy. De mamoaka izy ny fehi-kevitra rehefa aveo ary reny matetika atao boky fa zao alefa any amin'ny foibe ny firenena mikambany reny ny UNICEF foibe de ny UNICEF foibe rehefa aveo mandefa tatitra any amin'ny secrétaire général. Misy ambaratonga andrafitra iasany eo ka mialohan'le fivoriana tahaka zao efa misy document au Madagasikara eo ambany sokan'ny Nations Unies. Tatitra reny hoe ity ny fomba nampiasana ny vola de ity ny zava-misy any de ity ny ezaka tokony atao de avelan'ny zareo ianao hinanana ny teniteny foana eo. De hoe aiza satria tsy maintsy misy version papier zany sy électronique an'le kabary le filompinena de aiza ity le izy de ity nefa ny tatitra nataon'ny UNICEF mikasika indrindra ny éducation, ity ndray ny tatitra nataon'ny FMI sy ny Banque mondiale mikasika indrindra ny PM, ity miresaka an'ilay îles éparses, ity miresaka an'ilay position Madagasikara momba ny ady any Ukraine sy Russie. De fantatra izy ireo daholo rehefa momba Madagasikara mivoaka io fichier ngeza be anankiray io. Donc tsy any ianao zany nde ampiesona momba Madagasikara de misy soratra ato ary mifaneho-kevitra zay nataony teo anivon'ny UNICEF zay resahako atsika eo. Satria ohatr'izao manko le zava-misy zany aloha mba resahana amintsika le izy. Mazava be mihitsy ny ato anatin'ity de hoe pour ce qui est de la fréquentation des écoles ho an'ireo zany zay makany ampianarana, l'UNICEF déplore que seulement 15% des enfants fréquentent les classes préscolaires.
5,7 fotsiny an'ireo zaza malagasy no mba miditra any amin'ny sekoly, any amin'ny klasy préscolaire. Zany mialohan'ilay aty amin'ny primaire zany zay. 5,7 fotsiny miditra any amin'ny préscolaire. Fantaritsika tsara fa misy ireo mpampianatra zay miofana manokana ampianatra momba le présco na préscolaire zany. Am'ireo zay mba miditra an-tsekoly zany dia 5,7 mihitsy mba manao an'izany hoe classe préscolaire zany. De toy izany ihany le fanazavany, il ajoute juste que ce chiffre passe à 76% pour l'école primaire. Mba miakatra kely io any amin'ny école primaire ny 7% isan-jato. Ou seulement 56% des élèves obtiennent leur diplôme mais passant aussi et passent à l'école secondaire. Kanefa zany amreo de ny 5% isan-jato mpianatra ihany mba mahazo diplôme ary tafiakatra any amin'ny ambaratonga faharoa na ny école secondaire. Mitenene zany chiffre resantsika zany 15% am'le zaza mba miditra any ampianarana mandalo préscolaire 10% isan-jato. 7% isan-jato amin'ny zaza malagasy no any amin'ny primaire ho an'ireo mba miditra any ampianarana. Fa rehefa avy eo ny 5% isan-jato ihany rehefa avy eo mba mahazo diplôma kely ary tonga any amin'ny secondaire. Inona moa resana am'izany? Afaka mandalo CEP nge zany. De mieny io. De nefa le filoham-pirenena miteny any amin'ny Nations Unies hoe ny qualité-n'ny éducation Madagascar efa tsara. Ato miteny régression. Tonga anazy tsy izy. Mampalahelo. Mahonena le zava-misy. Be da be ny atotanisa ato. Tsy isika akory mamorona. De mahita le fitondram-panjakana vakiko tsara mihitsy le izy ho averiko ohatran'izao le izy mba hazony rehetra azy. Vakitsika ohatran'izao le izy. Le taux d'accès aux à l'éducation de base a augmenté de 146%. Ny tany fidirana any amin'ny ambaratonga fototra de niakatra 7% isan-jato. Araka ny nambarana Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny Nations Unies. De iza malagasy ino an'izany? Malagasy zany mba hanaiky an'izany otry mamarina ve zany de mandeha miala kely eto mahita an'le belely kely, mahita an'le malagasy kely rovidamba le mpianatra kely de hono tsy mianatra zay toko fa tsy manana écolazy mba manay tsy nahavita napiditra anay satria tsisy droit d'entrée. Sara fa mahay mikoty vola 100 sy 200 miakatra eo amin'ny 500 fanina le zaza. De ianao ve de samy teny momba Madagasikara ny ivelany any mahita an'izany tsy fantatsika moa source statistique taizy tony na afahan'ny filoham-pirenena ny teny an'izany. Mety nisy zany fa tany an'izay mety nahafalifaly azy fa itony nambaran'ny UNICEF tony mipetraka tony ary voarakitra ao anatin'ny boky. Nde ho any loatra mangorotsika resaka ny tonton Raex asa zay mba endriky mifanabiazana any amin'ny toerana misy azy ireo any fa zay no afatsika mivadika ato amin'ny vahiny zay efa tompotrano ihany moa zany satria miara-dalana amintsika rehefa tonga amin'ny fotoana tandreny fotsiny tonton Raex sao de aneny be le telefônina rehefa aveo fa efa etako akitsika eto amin'izao fotoana zao tonga soa ianao tonton Raex. Ya dia faly miaraba ny fanira zafimanantany. Arabaina manokana eto ny député Mamra Benirina zay tompona andraikitra voalohany makasika ny zavatra ifampiresantsika amin'ny rahalahy eto, makasika ny politika amin'ny ankapobeny. Faharoa manarak'izay dia miaraba manokana koa ny teknisianina ao ambadika ao ary manao fiarabana manokana ary misaotra an'Andriamanitra satria noho ny fitondran'Andriamanitra matoy izao atsika ary mbola miona ankafaliana sy ampasalamana ohatr'izao. Ny volonté ny faniry Razafimanantany dia manao kokolo satria zay zany ny tena ohatrany hoe mba kalazana filinina ho an'ireo le mpanaraka atsika satria azadino maheno vatana very zareo be faniry Razafimanantany fa amitsika miteny zao any mbola vao mipaika ny amin'ny sivy amin'iny faritra loatra mangoro iny de fa eo ambody radio doly io zany na any an-tsaha na ao an-trano
na ao amin'ny guichet maro samihafa ry zala Kofi Malaka sy ny guichet maro samihafa de raha vao mipaika ny amin'ny sivy de ny miara-manonja daholy ny radio iombonana mba tsy ilazako amin'ny district 5 de ny amin'ny faritra loatra mangoro ka de akopakopa-tanana le rehetra ho miarabantsika rehetra any ary miarabantsika rehetrarehetra any ao ny taxi moto ny taxi bisikileta ny gao an-tanàna rehetrarehetra indrindrandrindra ianareo Ambatondrazaka zay nangataka an'izay ry zala sofierana tiktik zay efa nilesahanao teo misy tiktik sy bajaj ao Ambatondrazaka ville ao arabaina manokana kopakopa-tanana manokana ianareo reny verina kely ianareo Antanambe ny ao Mpivaridamba ny Mpivarikena de anaovana kopakopa-tanana manokana daholy ialana tsiny zay tsy voatiny eto fa za tsy manonona anarana moa fa rehefa gao an-tanàna rehetrarehetra zany amin'iny faritra loatra mangoro iny de arabaina manokana ianareo rehetra zay ngamba ny fampiarabana sy ny firarantsoa zay ho ataoko anareo any an-tanàna igny fa ifantoka bebe kokoa ngamba eo amin'ny politika nasional isika amin'ny rahalahy Faniry Razafimanantany indrindraindrindra fa niresak'olona na eny an-dalambe zany na hatrany am-piangonana zany eny fa na de any amin'ny faritra misy misavorivory maro samihafa dia mifantoka ary manaraka ankaika ny toedra raha-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena vahoaka malagasy ka zay zany tairo tonton Raek sara ohatra ka efa misy azo ampidirina sady tiako resahana sy tsindrina amintsika vahoaka malagasy satria marina de marina ny tenin'ny zany be Faniry fa misy ny mpamendry fendro misy ny mpanatsatso ary misy mihitsy ary ny fanaratsiana maro samihafa ny atsefatsefany nefa zany kosa dia tsy matery sady tsy ahafahana manatanteraka ny adiditra andraikitra zay apetraky ny fanjakana apetraky ny olo-pirenena amin'ny tena indrindrandrindra fa ny fitetezam-paritra an'ireo commune sy ny district maro samihafa fa ny zavatra misy zany atreto zany be Faniry ninina resaka tao ninina fanehoan-kevitra tao de alaina venkavia alaina venkavanana alaina ambony alaina ambany fa lalana tokana ihany ny fifampiresana ambony latabatra na ilay antsona hoe fikoanam-pirenena zay ho tanterahantsika eto amin'ny tany firenena zay ihany no ahafahan'ny vahoaka malagasy miala amin'ny fahasairanana maro samihafa sy ny fantrana tanteraka zay tafiditra ao amin'ny laliny efa mamaivay amin'izao fotoana zao efa tonga de nandrosy moa zany tonton Raek sany am'le fifampiresahana fifanatona za aloha zany rehefa aveo vao any fa za te andeha kely aloha zany koa satria nyresaka fanabeazantsika teo asa mba manakambara am'izany ve anao raha ireny ny fomba fijery ny mpitondra azy amin'ny akabeany zay numéro 1 laharana voalohany eto amin'ny firenena de ny filoham-pirenena inona marina ny tena zava-misy any ambanivolo any aloha mba mitondra amin'ny feona ambanivolo satria manko de ohatry ny tsara be ny qualité na ny kalitao amin'ny fanabeazana eto Madagasikara 970 isanjato no zaza malagasy ny tany zaza malagasy miditra any amin'ny fanabeazana fototra efa tena voazara tablety numerika efa minina cantine scolaire tsara mihitsy amin'ny sakafo zany hoe zaza tsinoana mandeha mianatra no zaraina boky fitaovana ilaina any an-tsekoly ny trano tsekoly dia efa tena namorona manarivo marobe ny fitondram-panjakana zany hoe efa tena mamirapiratra ny tontolo ny fanabeazana tonton Raek raha ny tontolo ny fanabeazana zany any amin'ny faritra loatra mangoro iny zandry be Faniry Razafimanantany dia misy moa lay fomba fiteny ho ampitenenantsika malagasy mahakasika niny discours izay nataony filohan'ny republika tany amin'ny New York iny tamin'ny fivoriam-be zay natrehany tao satria misy lay fomba fiteny hoe tongo-bakivaky sady marary mamianatra ary so ihany ry zalahy reo zany zareo vahiny no ONU ny FMI sy ny solotena vondrona iretsam-pinerenareo dia manana solotena eto ary profo mitoko amin'ny tenda rany tsy fironona fa zavatra misy iny tatitra nataony solotena ny UNICEF zay teto amintsika iny mahakasika ny tontolon'ny fanabeazana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny zavatra misy ary ny zavatra tena mampalahelo zany be Faniry dia raha mahakasika ny eo amin'ny fanabeazana fototra zany na ny eo amin'ny ambaratonga faharoa ny CEG indrindrandrindra ny lycée zany amin'izao fotoana zao raha iny district an'Amparafaravola district an'Ambatondrazaka district an'Andilamena dia reo moa zany de faritra mba tsy ilazana hoe isan'andro isan-kerinandro zany ny tena mivezivezy satria noho ny velon'ny tegna maro samihafa zany de tsy maintsy mifamezivezy amin'izany toerana zany fa dia ampany atretena no ifampiresahana amintsika menakavy indrindrandrindra ny vahoaka malagasy eto
fa dia latsaka katerena ary tena mampahoniana mihitsy zany mahita ny ray aman-dreny mandeha mitondra vilany na mitondra n'izay tahiry kely atakaly vola entina ho atao ekolazy na droit d'entrée moa fomba filaza anazy any am-pianarana voaraizany zay ankizy zany ary ny tena zavatra tena mampalahelo indrindra dia raha misy 3 na 4 zany ny zanaka malagasy ao amin'ny fianakaviana anankiray dia ny ray amindreo ihany mianatra zany be fanira fa ny ambony ampandeferina ny zokony zay mba efa nahita stylo kely fa ampiandrasina zany amin'ny taona manaraka ka ohatrany somary gagagaga ihany ny tena mahita le hoe 700 ny taux pourcentage izay nilazainy ny filohan'ny republika tany amin'ny fiaonam-be ta New York mahakasika ny fampidirana zaza mianatra eto amin'ny firenena satria zay ngamba zany lay tatitra diso ary eto any tena zavatra mampalahelo hoe ireo manodidina azy sy ireo tompona andraikitra maro samihafa zay manome anazy an'iny tatitra iny angamba ohatrany hoe tsy poditra kondrany zany zandry be faniry hoe ty président zany zavatra misy ao anatin'ny ministère amin'ny fanabeazana ary mbola voatsiela satria tamin'ny volana jolay teo ngamba zany ny ministère fanabeazana firenena zay nanao conférence tary vato ary niteraka famonomononana indrindra fa ny privé makasika andreny zavatra reny ka zavatra ohatran'izany zany nataontsika hoe tongo bakivaky sady marary ny mamianatra zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy ny zavatra tsy misy no resahanao any amin'ny firenena lehibe ohatrandrena mampalahelo zavatra zay fa tena ny zavatra misy profo azo tsapay tanana zany zany be faniry raha tsy laza fotsiny zany eny amin'ny distrika parafaravola sy le distrika 3 ndrasako teo dia latsaka ankaterena ary ny ankamaroany zaza malagasy zany amitsika miteny zao amin'iny faritra iny dia mbola miaina amin'ny fakanazan-drano any amoron-drano mitango talapetraka manao ny asa madinidinika sy misisa reniny ho azo zay voatambatra ao amin'ray aman-dreny ary entina atakaly vola ividianana sakafo mafrein hoy zay le mafrein moa zany tena ina mampalahelo mafrein zany le zaza eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 12 taona zany hoe alefa le ray aman-dreny zany mandeha misaka fozaorana mandeha maka laoka amoron-drano de sasany ndray zay tsy manao an'izay mandeha maka talapetraka iny zany mbola tsongona tsiraray ny le amidy iny rehefa aveo le atao an'le tambavy atao fanafody zany fa efa misy mpanangona zany zany efa mba tsy ilazako hoe hatrany amin'ny 700 ka hatrany amin'ny 500 ny ankizy madinika any amin'ny faritra loatra manao ny zavatra zay ka aiza le hoe miditra an-tsekoly tsy mianatra reo ankizy reo fa eto zany de isaorako manokana ihany zany ny amin'iny distrika parafaravola iny satria mba misy ihany zany lay directeur any école zany be faniry sy lay proviseur mba mafantatra zany le situation le ray aman-dreny mafantatra an'le fantrano sy le tsy fahafahan'le ray aman-dreny mampiditra le zanany any am-pianarana de misy ny fifanarana manokana zany hoe lay fifanarana manokana atao zany dia raha ohatra zany le resahako eto raha 3 alina zany lay droit zay idiran'le ankizy any am-pianarana zany isoratana anarana de raha mba manana ray alina zany le ray aman-dreny de fa raisina hianatra reo ankizy reo de manaraka ndray zany ho alotsy kelikely satria misy fifandaminana ohatran'izay ihany zany amin'ny maha-olombelona sy samy zanaky ny faritra zany nisy ny zavatra zay zany faniny ka ohatrany somary gagagaga ihany ny tegna mahita n'ireny kabary be mezimezi na tany York eny zany hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy eto ny zavatra iresana any ivelany ny za ty anontany ny fotoana ohatran'izao marina fa hoe fidiran'ny mpianatra volana septambra ny oktobra ihany koa fandaminana ho an'izay fa ho an'ny asara be zany ny aloatra mangory any tonton Raeksa zany eo levena hoe fiainana mafy be an'le vahoaka fa tsy maintsy ihany koa izy manao an'ilay fomba mampanao samihafa miatrika an'le hoavy sy le fiainana miady reriny le vahoaka malagasy le fanjakana milaza fa tena efa milamina mividy mpiainana manao zay mety tsy matory andro amanalina fa rehefa mihainao ohatra zany de tena toto tany mihitsiny vao mahita arapaka lay malagasy ary tsy hoe le ray na rem-pianakaviana fa tena mitatsoroka hatramin'ny zaza tokony mbola ilalao voatery tsy maintsy mitady vola tsy voaja zon'ny ankizy amin'izany fotoanandro zany ahoana ny asara be amin'ity volana oktobra ty itondra fanazavana ihany aloha tonton Raeksa ny io moko zany le hoe mifomba ny enti-paharazana sy toavina mamalagasy ny asara be
io zany nataontsika hoe riba ela nentim-paharazana mbola tsy hita zay maharatsy azy io zany amin'iny faritra loatra mangoro iny a izay voafia iny manko Zandribe Faniry misy abakabaka ihany a ny faritra loatra ny maloatra ka voafian'ilay abakabaka zany ny avaratra zany ny ataontsika hoe ampatakana marreny atsimo ny anjiro atsinanana Ambatobe ary ny farany andrefana zany ny ataontsika hoe Amboasary tsy mitombo misy fomba mampanao zany izay fatao ny ao an'Ororo zany ny commune Ororo misy ny atao hoe Fiaraomby ny ao an commune Tanambe misy ny atao hoe Asarabe ary ny commune Vohitsara moa zany de misy mitsy zany ny fomba fijoroana orana sy ny fanadiova-tanàna zay ho tanterana amty oktobra ho avy ty ka eto zany dia sady manentana antsika ny faritra iny indrindrandrindra fa isika zanakapelezana ianareo zanakapelezana na eto atoerana zany na ny avelany satria ny daty zany mbola tsy fantatra moa ny daty fa iny volana oktobra iny zany efa vaninandro ny Asarabe ka zay no anaovana fanentanana satria tsika zany Zandribe Faniry na inona ny zavatra miseho na iny kidona iny kimiantra misy eto amin'ny tany sy firenena dia tsy afaka miala amin'ny entim-paharazana satria re ray aman-drentsika teo aloha reo anie de zay nalaloanitra ny gede nampitombony madinika na toy izao atsika dia io fangataham-pitahina io amin'ny anarany Andriamanitra sy ny razana ny sasany manko mametraka hoe fanompo-tsampy io fivavahana any amin'ny zavatra tsy normal io fa ianao milaza normal io tsy toy izao ianao raha tsy ireo ray aman-dreninao teo ndray aman-dreniny taloha ka zay zany le anaovako fanentanana eto makasika ny Asarabe ho avy ny Asarabe ao an-Tanambe ho avy ny Fiaraomby amin'ny commune Ororo ary tsy lasa danja am'zany ny amin'ny commune Vohitsara zay zany amin'ny ambangovangony zany ka anentanana ny vahoaka malagasy rehetra satria zay ny natao hoe fandalana ny sotoavina mamalagasy malagasy mba hiverenantsika amin'ny tena mamalagasy atsika fa raha ionina fotsiny zany tsika betsaka ny fiangonana misy eto Madagasikara fa aiza ho aiza ny fari-piainantsika sy ny fahavoazana mahazo atsika no ny fangataham-pitahina nataon'le fiangonanareo am'izao fotoana zao ka zay mahatonga na manentana Zandribe Faniry hoe ataontsika hiara iombon-kevitra hiaraka anotrona an'izany Asarabe zay atao amin'ny volana oktobra ho avy zao za te ho avy am'izay satria efa nanatsidika moa ianao toany amin'ny adevitra tena ampiandohany ny tontolon'ny fiainan'ny firenena te an-tany ihany ako satria rehefa miona aminao moa zany miona amina vahiny avy lavitra ohatran'ireny de ny aingam-tanàna ianareo zany na nandeha tongotra na nandeha taxi borosy na nandeha taxi moto na nandeha bisikleta zany de rehefa tonga de mahita ny zava-misy Antanambe moa zany le hoe Antanambe moa zany de hoe Antanandehibe ka rehefa mahita ny zava-misy Antanambe zany io lavanimbany volo de tsy maintsy mitsikarikaritra ihany maso hoe manahoana de ohatra mahita fandrosoana lehibe izany am'ilay amaroan'ny olona mivezivezy fa olona miasa saina sy reraka no mivezivezy zany ny zava-misy amin'ny akabeany iverenako ny fiainan'ny firenena eto ary efa aty Antanambe le tena Antanambe mihitsy ianao eto Antananarivo asa feo mba hien'ny tonton Raekisany ny amin'ny hoe tena efa tena azo iainana ve laitra n'le vahoaka malagasy ve le zava-misy am'izao fotoana zao nandritra n'izay le fotoana mipetrahanao teto zay aloha zany satria te ho avy any am'le fiariana sy le fandripahalemana sy le zavatra maro ako any amintsika any ambany voalohany ya tsara fipetraka ny fanontaniany Zandribe Faniry Antanandehibe marina zany tsika zao eto Antanambe Andrenivohitra eto Antananarivo ary efa tapabolana ny rapitso zany natongavana teto Antananarivo Zandribe Faniry ary mivezivezy manodidina Antananarivo fa de marina ny tenin'ny Zandribe Faniry fa dia moto moa zany nentin'ny tegna avy any Antsianaka naka Andrenivohitra ary mahita ny zavatra misy ny any an-dalana indrindrandrindra ny eto amin'ity Antananarivo Andrenivohitra ity ny zavatra misy eto ary eto dia mbola mamerina fisaorana manokana ny député Mamra Benirina fa dia misy tena misy ary tena manao mihitsy ireo antokon'olona antoko vondrona ray aman-dreny ny antokon'olona na eo alavo na eo anivon'ny lanonam-pianakaviana zany ny mariazy eny fa na dia hatrany amin'ny resaka fahoriana ary dia ny resaka mandeha zany eto Antananarivo Renivohitra hatrany amin'ny mpianatra hatrany Ankatso hatrany amin'ny université any Ankatso dia saika miompana tanteraka am'izao fahavoazana sy fahantrana mangitsikitsoka mianjady amintsika vahoaka malagasy zao ny
resaka sahala am'izany moa dia resaka ary ny resaka iny rehefa mitambatambatra tsy feon'olona anankiray tsy feon'olona anankiroa fa kosa feona vahoaka zay mivorivory miaramonina eto Antananarivo renivohitra zany a dia tokana daholo zany hoe inona moa ny vato misakana tsy anaovan'ilay fitondram-panjakana an'ilay fikaonandom-pirenena amina trano anankiray na latabatra boribory mba hialana am'izao fisavorovoroana sy tsy fifankazahoana ara-kevitra ara-politika misy eto amin'ny tany sy firenena. Zay zany ny fanontaniana mipetraka na eo anivon'ny fiangonana izany na eo anivon'ny mpianatra izany indrindra fa eo anivon'ny mpivarotra amoron-dalana reny isotry reny Analakely reny Mahamasina reny zay miresaka mba mieny ny tegna eny na de ireo taxi ireo na any anaty taxi be de hoe inona ny vato misakana, misy vono olona ve, misy fifampitifirana ve, sa misy famosavina sanatria ny vavaladiny lela ao anatin'izay toerana tokony anaovana an'izay fikaonandom-pirenena zay satria zay ihany no lalana tokana ahafahan'ity firenena tia hiavitra am'izao fahasahiranana sy fantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka zao. Eto dia sady manentana antsika vahoaka malagasy tsy ny any amin'ny faritra loatra mangory ihany fa manerana ny faritra 320 tsy ana isika rehetra no tonga anatanteraka n'izany fikaonandom-pirenena zany fa mety solon-tena ihany, solon-tena avy eo amin'ny fikambanana, solon-tena avy eo amin'ny fiangonana ohatra, solon-tena avy amin'ireo ray aman-dreny maro samihafa ka député Mamra Benerina moa mbola nazava an'izay eto fa ny tiako ho resahana sy ho fantatrareo vahoaka malagasy manerana faritra 320 fotsiny dia raha ny alaotra mangoro manokana zany no resahana de efa mandeha any anivon'ny fokotany mihitsy eny anivon'ny commune mba tsy ilazana hoe hatrany amin'ny distrika maro samihafa ao anatin'ny distrika 5 de efa misy ny fakanam-bava sy ny fakanan-tsoratra ny hevitra reny vahoaka madinika sy le tena marary zany be faniry de tena misy mitondra hevitra de tena raisina an-tsoratra mihitsy tsy hoe vitana verbal satria feona vahoaka io feon'Andriamanitra feona vahoaka de tena raisina an-tsoratra ary ampanetretena moa zany amin'ny fotoana mamety anazy fa ho atolotra ny tompona andraikitra de député Mamra Benerina moa zany zay taratasy fenkevitra zay fa mbola iresaka an'izay moa zany rehefa avy eo fa eto de efa vatsidiko mialosadiny anazy hoe ny any distrika 5 ny amin'ny faritra loatra mangoro de efa ankory zany zay manao an'izay fakan-kevitra zay monsieur le député fa hoe avy eo moa zany ny fanentanana zavatra zay ka zany atao tsy ho nivoan'ny RMDM irery no manao an'izany zany be faniry fa ao koa tsika tiako Madagasikara zay manana rantsamangaiky isaky ny fokotany isaky ny fokotany de efa samy manao tsiraray an'izay fakan-kevitra hoentina hiadian-kevitra eto amin'ny niveau national zay ny zava-misy amin'ny akabe inona ny tena hitarainy any olona za rehefa aveo mbola antany any tonton Raeksa am'le efa mitsofotsofoko any am'le resaka fanomanam-pifidianana ity za tsy te atao hoe lalana anina fa misy manao lalana ambanin'ny tany mihitsy efa misy mandrilika mihitsy miketriketrika any amin'ny vahoaka ny fotony zay ny teneniko hoe aza mandromandro manana aretana sy manandrara tsika ny tolona atao foana ary miatrika tolontsika ary tsy mitsoka am'izany fa na hoelana ho aingana antoko politika ihany koa ny antoko tiako Madagasikara tsy maintsy mivonona sy miomana hiatrika amin'ny fifidianana de manao an'izay asa roa zay tsy hoe ino moa zany manenjy bitsoroatsika tsy zay le izy fa ny adiditsika dia tsy mamelatsika sady hitoto vary no amotso vary no anofa vary dikan'izay zany ny hinam-bary ny tanjotsika rehefa aveo andamin-draharaha manao ahoana zava-misy any ambanivohitra any efa misy mitsofotsofoka manao an'le teniteneniko teo ve ny tonton Raeksa efa misy tena efa misy ary efa misy mihitsy ary ny fanena amin'ny tena fa ny tena zany isika zany miezaka manitsy hoe inona ty zavatra ataonao ty fa aloha andeha amin'ny tokony ho izy aloha andeha amin'ny efa feno taona ny ankizy iaka karapanondro izy aloha izy ho hainy anantona ny délégué satria zay mihitsy zany le fanentanana sy toromarika maro samihafa misy lay hoe olona efa lehibe tsy manana kopia tsy manana karapanondro fa iny moa zany efa misy tompona andraikitra mahakasika an'izany ny eo anivon'ny fitsarana maro samihafa anazy fa tena ho resahako eto zany de ilay tanora vao feno 20 taona hiakatra 20 taona no fanosehana an'ireny hiditra
ho ay amin'ny délégué zany anao an'izay karapanondro zay satria raha vao misy zany ny fisoratany anarana mahazo an'izay karapanondro zay zany lay ankizy de efa automatika zany tafiditra anatin'ny lisy-pifidianana ary zay mihitsy zany ny fanaramaso atao am'izao tsy vita ny fanaramaso ihany am'le couloir le ny atsefatsefa nolazainy zany be faniry fa miainga maniainga vatana mihitsy zany ny antegna amin'ny mitety votra sy ny faritra maro samihafa satria zay ihany ho any no lalana tokana amin'ny alalana fifidianana madiso mangarahara zay ekeny rehetra no atafavoaka an'ity firenena ty. Akorary. Iresaka am'izay tsika rehefa aveo rehefa tonga ao ny mpiatrika ao anatin'izay hoe comité technique mixta izay amaraparana koa azy tonton Rayexa satria moa zany ianao mbola maika hiverina ny tanàna ihany koa faran'ny herinandro efa ho avy tsy ho ela ny amin'ny zay mety afatrafatra satria le asara be iny efa tsy verenako tsony iny fa na tiana anazy tiany efa iandro orantsika zao iandro orantsika zao tsy fantatro mibarazy any tanàna any iandro orantsika zao ahoana sy ahoana ny amin'ny asa zay miandry ny tatsa samihafa satria miaino antsika ry zareo am'izao fotoana zao tsara ihany mba homeo ny afatra kely samihafa any ambany volo any alohan'ny ametrahana zay veloma mandra-pitafa izay ndray. Ny afatra ngamba zany be faniry dia toromarika ny atao satria io service mpanjakana asa-mpanjakana amin'ny ankapobeny fa tsy tokony isy olombitsy zany no hoe te hiaka tombotsoa manokana na hoe te iseho favori manokana any amin'ny faritra fa misy lay hoe digina ambotany lava zay efa niresahako teto nisy moa zany niezaka nataony sekalinina tamin'io ny fitondram-panjakana moa zany no nanao an'izay ary isaorana manokana eto zany hery mba ndry ben'ny tanàna teo aloha mora tamin'ny fotoan'androny no nanatevina sy nanatsara n'izay digy zay ary vita soamantsara moa zany zay zany hoe ilay tantsaha mamboly vary ao anatin'le toerana mihitsy zany no tonga no nitondra fitaovana zany be faniry tamin'ny alalan'ny tracteur sy zay fitaovana kely ananany teo nentina nanao an'izay digina ambotany lava zay. Am'izao fotoana zao zany dia misy ny deuxième vague zay deuxième vague zay dia mbola ny fidy ihany zany no hikarakara anazy io ka raha ny tokony ho izy zany raha ny tokony ho ary zay mihitsy moa zany le projet ny sekalinina hoe le curage avy eo ambotany lava makay Ambodiamontana mivoaka hatrany alaotra iny zany ny zava-dehibe sy azahoany vahoaka maro anisa tombotsoa ny fahavitany iny kanal iny fa misy ndray le tikely sy lay olona miseho am'le resaka ao teo sy mahita lalana miankavia miankavanana dia tadiaviny ery zalàndray zany hoe ahodina anaovana dobotrondro am'le tany efa tototry ny sorizany ka zany dobotrondro zany ane zay olona tompony tany olona ray ihany mahazo tombotsoa am'izany fa ampanetetena no resahana eto aminareo tompona andraikitra indrindrandrindra aminareo fidy rehefa mbale hoe curage na de tanana ary manao an'io vitana herintsandry iny avy eo ambotany lava mandrapatonga ny Ambodiamontana mivoaka ny aloatra ka am'izay sady mahazo tombony am'ilay karama kely tsy haiko 7,000 ariary sa 9,000 ariary isan'andro lay vahoaka manao anazy no mahazo tombony koa lay vahoaka marobe zay manana somalaka concerné ao anatin'ny tany ka zay ngamba no resaka entiko eto fa dia mbola misaotra manokana ho anareo tantsaha zay taritiny monsieur Hery moa zany no nitarika an'izay tantsaha zay nanao antsakany sy andavany an'izay digina ambotany lava zay ary dia vita soamantsara moa zany zay digy zay fa eo amin'le deuxième vague kosa aleo mba tsy tombontsolon'olona anankiray na anankiroa fa mba lay curage avy eo ambotany lava hatrany aloatra zay ny tokony atao zay sy zay ngamba le resaka ny entina eto zandry be faniry fa de iaingany asika samy hotahin'Andriamanitra samy ambininy amin'ny atao ary samy tonga am'izay tanjona iriny avy sika miralahy avy. Makatsitrika de feno zay fakasitrahana zay ho an'ny tonton Rayexa zay avy any Parafaravola tonga ty amintsika ty ny fantarantsika de apetratsika mazava tsara mihitsy mitondra ny feo an'ireo olom-pirenena maro lafy any am'ireo sokajina andraikitra misy azy avy na inona
isika tsy hoe iresaka politika foana de iresaka ny resaka diplomasia fa avelantsika mihitsy iaina ny zava-misy tantara ny zava-misy ary ifanome hafatra ifanentana ireo malagasy mpiray tandrazana ka ity ny fitaovan-tserasera ahafahantsika manao an'izany de ataontsika izany isan'androsan'androtsika de efa miresaka raharaham-pirenena rehefa manao ny fanadihadiana fa ny famomezana tombony sy vahana an'ireo olom-pirenena mpiray tandrazana amintsika ihany koa de zava-dehibe zany ahafahan'izy ireo miresaka ny zava-misy any amin'ny tsirairay avy any. Eny ary mialohan'ny idirany député Mamira Bendrina nanomana adevitra ihany ako a ny amin'ny mahakasika indrindra ny zava-misy maneran-tany satria rehefa avy eo mbola iresaka zavatra marobe tsika amin'ny fanehoan-kevitra rehefa avy eo fa na izany na tsy izany dia ny zavatra tiatsika horesana de hoe mipetra foana ao anatin'izay firaisan-kina zay isika rehetra ary mitoera foana ao anatin'izay hoe tsy miala lalana na iza miezaka mikitikitiky atsika manambomboatra saina manao organisation samihafa sy ny sisa isika de mipetraka foana ao anatin'izay hoy aho tsy miala lalan'izay mipetraka foana ao anatin'izay hoe tsy mivazay satria izany no azontsika fahombiazana ao anatin'ny tolona iombonantsika zany zava-dehibe zany ary zava-dehibe ihany koa ny ahafahantsika rehetrarehetra zay mampitan'izay ataontsika hoe afatrafatra zay naiza toerana misy atsika de mipetra tsara tsika ao anatin'izay hoe tsy miva tsy miala lalan'izay mba ahafahantsika satria ny toromarika ny lala tokana ary ny hevitra mafonja de hoentsitsika miaraka ao anatin'izay hoe tsy maintsy mahomby ity tolona ataontsika ity endrika fanentanana izay ataoko zay satria dia zava-dehibe ny ahafahantsika mirahina tsy ho voarebireby amin'izay mety ho fandrondrosokiana zavatra maro samihafa any ambadikana fa ipetraka tsara hoy za anatin'izay satria efa manakaiky le tolona ary efa manakaiky efa tazatazana manomboka mahatazantsika zany le endrika le fandresena ka izy io rehefa akaiky de betsaka le zavatra mitady anakatsakana an'le lalana eny amin'ny lalana eny de zay ny antony mahatonga antsika hoe tsy maintsy ankoragena tsara isika rehetrarehetra ary izany zavatra mo de mifanaraka ny zavatra zay veritsika fa misy sy zavatra iainana koa zany fa tsy hoe entina ao anatin'ny famboronana akory satria tsy adiditsika no miresaka amin'ny zavatra tsy mitombona zany amin'ny akapobeany zay ny resahantsika fa ahafana amin'izay izy ity satria efa vombonao ny député Mamira Bendrina betsaka ny zavatra ho resahany eto androany manana minitra maro be isika zany hoe orairay mahery ahafana miadevitra miresaka mifampidinidinika mifampitafatafa zany miaraka amin'ny solomam-boaka atsika zay manao ny fandarina miaradia amintsika miaradalina rehefa laka misy zany miaraba le matoa solomam-boaka rehefa laka misy mazava ho azy enao ny eto dikan'izay zany de efa fatafatatry ny mpiaino antsika hoe ao daholo ny endriky ny raharam-pirenena ny zava-misy ary betsaka ny zavatra tena manitikitiky moa zany fa toto-somatsara ihany tsika androany isaorana ny tompo miaraba Faniry miaraba antsika rehetra ato amin'ny studio anankiroa fa indrindraindrindra miaraba ny mpanaraka ny fandaharana trany miaraba manokana ny mponina ny amin'ny commune ny avaratsena Sahalemaka zay voavin'ny fampita hafatra ary manamafy ny tokony henona tsara ny hafatra sy toromarika avy aty ireny mba tsy fangaro ny fiavian'ny hafatra sy ny toromarika sahaza ny rehetra zay Faniry zay hafatra zay na nivon'ny ratsa mangaika ny antoko na ampanaraka ny fandarana amin'ny akapobeny eny ary andriamatoa solomam-boaka Mamira Bendrina alohan'ny tena andehanantsika satria raha raha-pirenena daholo anie zany anisan'ny niatrika ianao an'ilay fotoam-pivavahana zany ho fitrotronam-bavaka ny miasa miandry zay nataon'ny FFKM tamin'ny sabotsy teo ivery fa mbola sy tara satria iray am'ireo vovonana zay ediny lohany mikarakara ianao am'ilay
komity teknika mixta zany a namaly ny antsony ny FFKM indraimbava angamba mahakasika an'izay raha ohatra ka mba misy azonao resana satria ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany moa zany no hitan'ny mpijery atsika député Mamy Rabendrina fa ny fomba fahitanao amin'ny masolombamboaka zay nanatrika an'izany teny atoerana ny fanjakana moa tsy namaly ny antso azy ny azy iny fa ny fomba fijerinao moa zany mba heverina zany fa mbola tsy tara zay fotoan'izay mba ahazoana zay député Mamy Rabendrina. Ny raha tsika na eno efa andro maromaro talohan'iny sabotsy iny ny fanambarana zany ny sin'iny fitaoam-pivavahana iny fanambarana avy teo anivon'ny FFKM raha tsy diso teo anivon'ny fiadidiana Brofolobe indrindra ny voalaza tamin'izany fotoana zany dia ny hoe isy ny fitaoam-pivavahana hitondrana mbavaka ny asan'ny FFKM ny asa andavanandro ary raha ny voalaza dia ny sampanasa rehetra ao anivon'ny FFKM no mandray anjara ao anatin'ilay fitaoam-pivavahana fa indrindra nasiana tsindrim-peo no hoe ho fangataham-pitahiana fangatahana fitarihan'ny fanamasina ny amin'ny mety ho fandraisana andraikitra fanapahan-kevitra ho amin'ny fandraisana andraikitry ny FFKM mahakasika ny fiainam-pirenena atoato. Rehefa naheno an'izay moa sika rehetra raha ny zavatra raha ny fomba nilazana azy tsy fanasana lay izy fa resaka tamin'ny mpanao gazety sa inona moa ny poira lay izy teo fa tsy tena hoe fanasana rehefa naheno an'izay ho aho manokana faniry za moa nitezaina tao anatin'ny rafitry ny FFKM nandritry ny taona maro ary nanana andraikitra tao tena nandritry ny taona maro dia manaraka hatrany ny etsika sy ny asa ataon'ny FFKM arak'izay tratra na ny fotony any amin'ny tanàna misy azy zany zay misy ny firaisana FFKM sy ny rafitra FFKM isatsokazy na aty amin'ny vovonana iadiny lohany izay rehefa mahakasika raharam-pirenena sahala am'izao dia azoko lazaina hoe mandray roa ihany aza manokana ao anatin'le izy fa mpizara samy naheno an'le izy hoy atao hoe tsy tena naendrika fanasana le izy fa maha-kristianina mahatompona andraikitra eo amin'ny raharam-pirenena dia nanapa-kevitra ny andeha amonjy ilay fitaoam-pivavahana ary tonga tay niaraka tamin'ireo zay nanatrika tao nitazako tao aloha misy ireo mpiara komity miaraka aminay ao anatin'ny komity mpanomana ny fioran-doham-pirenena satria mahatonga an'izay anisany nanaovana fanatonana manokana mitompona andraikitra eo anivon'ny FFKM araka ny efa nolazaina ombieny ny amin'ny fanasana azy ireo hanamora ny fanatanterahana ny ilay fikonan-doham-pirenena dia rehefa naheno an'izay zahay tao anivon'ny komity tena nanapa-kevitra hoe ndao hiaraka hitondra mibavaka an'io asa miandry io fa efa endrika iray fiarahana morona makany amin'ny fanatanterahana ilay fikonan-doham-pirenena nahenona hoe hitondrana mibavaka ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny FFKM momba mahakasika ny fiainam-pirenena fa indrindra nisy resaka fikonan-doham-pirenena tao anatin'le izy zay faniry no zavatra nitranga tamin'iny rehefa tonga tany tamin'ny asabotsy isy mpanao gazety moa nanontany hoe ianao teny hoe tsy tonga tao ny mpitondra fanjakana isy mpanao gazety nanontany aho hoe ary nanina mpitondra fanjakana tsy teo za tena tsy nahafantatra mihitsy hoe tsy nisy avy amin'ny fitondram-panjakana tonga tao araka ny voalazako teo hoe samy naheno izahay naheno tsy nahazo fanasana manokana akory hoe tonga tany so misy miteny ray hoe ny komité mixte teknika no nahazo fanasana ka tonga tany na hoe ny antoko politika iza tsy nazaroa satria tazana teny keo ny mpiara-mikiatroko amin'ny antoko politika tiako Madagasikara ohatra fa dia samy tonga tany fa tena tsy nahafantatra mihitsy hoe tsy nisy solotena avy amin'ny antoko mpanohana nao anatin'ny fitondrana na ny rafi-panjakana misy tamin'iny fotoana iny raha tsy efa nirava tao dia niresaka tamin'ny mpanao gazety nilaza an'izay dia tsy manako lazaina fa hoy aho hoe samy naheno ka samy manana fanapahan-keviny fotsiny hoe tsy te hoany izy na tsy afaka izy na tsy manaitra azy ilay mety ho fandraisany andraikitry ny FFKM momba ny raharam-pirenena. Eny ary ilaina ny maheno izany satria
ny antony de hoe miazakazaka na raha-pirenena manana ny antony sy dikany foana ny FFK mamatoa mijoro ary mitondra zay hoe teny fanentanana atrany aminy hoe ndao ifampiresaka ataovy ny fifankatiavana karoa mandrakariva zay asoa ty fireneny ty de tonga am'ireny fiatsoana ny hery samy hafa ireny zany mbola manana fotoana andiniana an'izay ny fanjakana ary ho resahantsika mihitsiny zany rehefa avy eo satria lasa saina ihany mantsika député membre Bendrina ny aminy hoe misy zay mpanohana ny fitondram-panjakana le tena hevitry le filoham-pirenena moa zany hatreto tsy mbola henontsika fa ilay mpitondra teny filoham-pirenena zay mety idika hoe zay ve ny tena hevony milaza ny aminy hoe mbola tsy manaika n'le fikaonan-doam-pirenena fa vao tamin'ity herinandro ity tamin'ny omaly indray dia ny mpanohana ny filoham-pirenena akoatra n'lay mpanolontsaina manokana ny anivon'ny fiadinan'ny repoblika de ty indray zany lay mpanohana ny filoham-pirenena amin'ny alalan'lay ambasady Madagasikara ambassadeur Madagasikara any Maurice zany zay lehibe mitarika an'le atoko hiaraka isika indray teny hoe tsy ilaina le fikaonan-doam-pirenena tsy mbola tsy tele izy faly tsy ilaina le fikaonan-doam-pirenena de tsy misy endrika ohatrany izay tsy mitady seza sy ny sisa ozy zareo de gaga ihany tsika hoe fa inona ary miampiazakazaka nyreto olo reto tsy maintsy mamaly an'izany de ohatrany hoe diso toerana ihany izy ireo miteny an'izany satria le fikaonan-doam-pirenena mahazava be mihitsy no ny resahany teo anivon'ny voniny Europeana azy mahazava be mihitsy no ny resahany teo anivon'ny FFK azy le hoe fifampiresahana dialogue ny dikan'izany fa le fikaonan-doam-pirenena ihany koa tsy manalavitra satria mety samy manana an'lay fomba hitondrany azy ny rehetra rehefa mifampiresaka zany de mikaondo ao eo inona ny zavatra antaminina nyty firenena ty resaka fifidianana resaka raha-pirenena de mahavarina am'le zava-misy oatra zao député membre Bendrina ary nitsongolohantsika izy ty tao anatiny lahateny natao ny filoham-pirenena omaly teo anivon'ny firenena mikambana satria rehefa miresaka ny zava-misy any Ukraine sy Russie ny filoham-pirenena Iany Rajoelina dia resy lahatra fa tsy maintsy ny dialogue no andaminana ny tsy fitovikevitra na ny fifandonana samy hafa ary de naverimberiny mihitsiny zay dialogue zay dikan'izay le filoham-pirenena zany resy lahatra ihany am'le fifampiresahana le dialogue matoa izy mahita fa na inona avesatry ny ady tsy vitovikevitra dia tsy maintsy dialogue ihany ny amahana azy de ndraindray tsika tehatry ny verina kely am'le fomba fijeriny FFK hoe mifanatony mifampiresaha nareo fitondram-panjakana sy ny aty amin'ny hery ivelan'ny fitondram-panjakana de zay ihany koa ny teneniny eo anivon'ny voniny Europeana le concertation inclusive ka mba tsy hitenitenenana sao de sy hitendray hoe namorony ianareo de aloha tenenitsika mihitsy le izy hoe henotsika mihitsy le izy ary ity le sombokabary nataony filoha Iany Rajoelina omaly teny amin'ny tribunal Nations Unies resaka Ukraine sy Russie nitondrany am'le izy fa mahadika lafin-javatra maro rehefa mitodika ny zava-misy eto an-tanindrazantsika namana technicienne. Comme tous les pays du monde, nous subissons pleinement les impacts inflationnistes de cette crise. Nous sommes convaincus que toute guerre se termine autour d'une table. Le dialogue est la seule voie pour instaurer donc la paix. C'est ainsi que Madagascar réitère son appel au dialogue pour résoudre le conflit, car les conséquences sont planétaires, elles s'alourdissent de jour en jour et les pays en développement comme le nôtre en sont et en payent les conséquences de cette crise. Ny filoham-pirenena no resaka an'iny ny ady zay fanandrina ny Ukraine sy Russie no teneny azay na inona ozy izy dia tsy maintsy ny dialogue ny atao hoe dialogue zany de fifampiresahana ihany ny azona mitondra filaminana pe ary de mbola nao amafisy ny Madagasikara zany araky ny teniny aminy hoe mafy be ny fiatraikan'izany ka aloha hipetraka ao anatin'ilay fifampiresahana iny manko zany mirectifie le position ny Madagasikara ny am'le hoe izay de tsy hisafidy momba ny asy ny an'ny roa
fa mafy be le teny Macron omaly mafy be misy le teny Macron omaly hoe nareo tsy niteny reo amina zavatra mitrangy ohatran'izao nefa mahafantatra tsara fa raha ao amin'ny firenenareo no misy firenena eo akaiky eo manafika anareo dia hitaza-potsiny ve ny firenena mikambana fa tsy mba hiteny dia izay fijoroanareo tamin'izany fahanginanareo zany dia mety hitarika fahanginana ho an'ny hafa dia mety ve zany ho Macron tsy izay nefa ny prinsipe hijoroany le firenena mikambana fa mametraka firaisan-kina foana dia ity moa zany ny antso dialogue zany fifampiresahana alors que Poutine ary efa mandrangandraga 300 000 réservistes ary efa milaza fa anapoaka nucléaire dia andeha rapitso amin'ny sabotsy le référendum amin'ireo firenena anakefatra zany tanàna anakefatra ho ampidirina ao anatin'ilay territoire ny Russie ka raha vao manafika andreo zany Ukraine na ny OTAN dia ozy izy hoe raha ohatra ka mandeha zany le eny hoe hiaraka amin'ny Russie zay ozy le pro-russe le Donetsk sy ny Luhansk sy ny sisy ireo zay le tiany atongavana ka raha vao mikitika andreo amerina amin'ireo any Ukraine dia efa veriny zany raha lany le eny amin'ny référendum fa manafika ny territoire ny tanin'ny Russie zany ka hiditra izy amin'ilay guerre nucléaire zany ato zany miantso hoe ataovy le dialogue fa alolo tsika hoa miveriny eto tanàna miadevitra ny zavatra ambony be rehefa ny safidy sady tsy momba ny atso tsy momba ny aro anao dia avelao aloha vahan'ny olona manana force amin'izany le izy fa mipetra tsara dia zakao mivokany dia zakao mivokany ianao zay tsy ny safidy an'izany fa efa mazava ny teny Macron ianao io ozy Macron nge tam'le izy ianareo nge sady trompe nareo no tsarainy tantara mampatahotra be zany ka izy miantso dialogue eto tanàna nefa betsaka miteny andao anao dialogue ohatry ny hoe tsisy crise aloha zany dia vita mamirabe indrindra ohatra mahalasa saina kely ihany ny adevitra dia ho taritsitsika kely amin'izay le raharaha ohatra hoe tsisy crise ozy ianao izay foana moa le fiteny tatoato hoe tsy misy crise eto Madagasikara fa filohan'ny république teo ny teny hoe vokatry ny crise dia no iaina ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao vokatry ny crise inona tsy ho crise dikan'izay samy miara-manaiky ihany fa misy crise eto Madagasikara ary matoa raha ohatra misy lojika za tsy miteny hoe tsy azoko fa tsy mipetraka ao anatin'lay fomba fijery sy ny zavatra tenenina mametraka ianao tsy momba ny atsy ny any aroa avelao fotsiny ho any rehefa zany zay nge dikany tsy momba ny atsy ny any aroa avelao samy manao zay tiany atao any ireo le voakasika mivantana fa rehefa voakapoky ny filoha frantsay ve rehefa voakapoky ny zava-misy lay conséquence de crise zay le fiteny frantsay ny tenen'ny filohan'ny république teo rehefa tratra lay vokatry ny crise ve dia lasa tsy maintsy miteny ihany dia lasa tsy maintsy miteny hoe miresahanareo fa victime izahay mila mandray position mila mandray fanapahan-kevitra mila mijery hoe inona sahaza ny firenenao ao anatin'le izy fa tsy rehefa hiaran'le zavatra rehefa avy eo ianao hiady an'le zay parsa moa filaza amin'le nosy rehefa avy eo kanefa raha malala fa eran'izao tontolo izao misy tambony daholo ny zavatra rehetrarehetra fa iry eo anatiny iny moa zany dia andrasantsika tsara le vokatry le adevitra fa ny manahirana amin'izy ity zany dia ny fitondram-panjakana zany any ivelany tsapan'le fitondram-panjakana ihany ny asarobidi ny fifampiresahana fa eto aloha izy zany malemy sy kely izy any amin'le firenendehibe rehetrarehetra any fa rehefa eto izy ngeza be ny eritreretiny ho an'ny tenany zay manko le fitondram-panjakana depute mamirabe indrindra ngeza be dia ozy izy hoe tsisy crise tsisy ninona ka tsy miandry crise hipoka zay nge le fanazavahan-kevitra foana nety mifanehoan-kevitra tany amin'ny mpanohatra na tany amin'ireo rehetra zay niantso fifampiresahany na vondrony européana na ny FFM na iza ny amina hoe tsy hoe miandry crise hipoka fa ambony lavitra noho ny crise ny zava-doza iaina ny firenena amin'izao fotoana izao amin'ireo karazana tsy fanjariam-pitantanana tsy fahaiza mitondra reolana sosialy ekonomika politika lalovana amin'izao fotoana izao raha ohatra zany le voambolana crise zany tsy mety amin'le fanjakana dia soloana voambolana hafa le izy
fa le danger efa iainana efa misy ary efa tsy azo elana eto Madagasikara. De miverina tadidiko tsara mihitsiny ao anatin'le satafototra ijeron'ny CFM manano komite fampiavana malagasy de hoe prévention miaro ary miomana ny tsy sin'ny conflit disadisa. Misoroka zay mihitsy ny tena izy ny tsy sin'ny zany disadisa zany. Ka ity zany le filoham-pirenena zany ve sa le mpanoha anazy zay mbola mahita mamy am'izao fotoana zao iandry crise mipoka zany vao mahatsiaro teny ho zava-dehibe am'le dialogue sy concertation député membre Raberina. De zay nge le antony mahatonga le hoe alaminy demelo fa efa niainana teto Madagasikara ny crise post-électorale. Tsy haiko firy taona ny filoham-pirenena na niainana tsy niainana zany de tsy tadidiny zany. Efa niainana teto Madagasikara ny crise cyclique nateraky ny coup d'état. De izy ndray kosa aloha de mahalala an'izany. Ary naveziveziny zany tety an'izao tontolo zao mihitsy ny tsy maintsy namana io de voasazy dia tsy tafiditra tsika tao anatin'ilay firenena mikambana de lasa sans qualité tsika tamin'izany fotoana zany. Ay ny filoham-pirenena tsara zany. Efa niainana teto Madagasikara ihany koa ny crise institutionnelle. De reny rehetrarehetra ny mipoka ny ady. De miverina ny adevitra député membre Raberina. Amerina n'izany adevitra zany ve voalala ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana sy ny fikaonan-doha ho an'ny fitondram-panjakana. Tsy haiko aloha fa ny mpanohana ohatran'ny filohan'ny araka isika zany de miteny tsy mila an'izany fikaonan-doha-pirenena zany ka ahoana moa ny ilainy am'izanyko iza rehefa mahasovony Madagasikara any Maurice-ko. Zany hoe efa metimety aminy zany le statut zany efa mba milamindamina izy zany ka mieritreritra izy zay fanarahanareo fa ho avy fotsiny aloha anao conférence de presse iaraka amin'ny pray atoko amiko. Kanefa rehefa mijery ny zava-misy eto amintsika de ty am'izay le izy faly avereno le raha. Zao fanehoan-kevitra zay ansotomintsika eto anatin'ny gazety Tia Tanindrazana. Ny gazety Tia Tanindrazana vakitsika ty le izy ary. Général Camille Vital. Ny eto amintsika no mora indrindra ny vidin-tsolika. Miresaka vidin-tsolika izy Tsika zany tsy resaka tsony fianam-be-pirenena, tsy resaka tsony zavatra asa zay nyresahany zany. Fa zao nyresahany. Miresaka an'izay vidina solika izay. Io resaka solika niakatra dia nyresaka ady no mahatonga an'io. Ary manao tokoa ny fanjakana am'izao fotoana zao. Isaorana azy manokana satria raha mijery ny vidin-tsolika isika manerana an'izao tontolo zao de ny any Madagasikara no farany ambany. Izao no mahasovoan'ny Maurice fa ny vidin'ny solika any anie ka manahirana no iteny azy aminareo hoe 74 roupies litatra zany hoe manodidina ny 35 000 francs na 7,000 ariary. Any Frantsa 1,80 euro, 1,80 euro no eo angambany araka ny nambarana. Ny eto amintsika no faramora ny vidin-tsolika isaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fifanakaloza-kevitra andreo mpamaty-solika eto amintsika. De mahavariana antsika ihany le izy ny hoe ohatran'izany ve ny fomba fijeryn'ilay tompon'andraikitra lehibe zay mba azo lazaina fa manana mahizy azy ihany ary kandida ny latsaka filoham-pirenena. Satria raha mandray ohatra izy zany any Maurice 7,000 ariary ny litatra na 74 roupies de tokony tsy ampitahana mihitsy ny aloha na ny angezan'ny Maurice sy ny angezan'ny Madagasikara amina resaka superficie. Raha izay ny taux de croissance Maurice am'izao fotoana zao député membre Raberina tratran'izy ireo 700. Le 700 tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zany any Maurice fa tsy aty amintsika. Ary Maurice am'izao fotoana zao eo amin'ny lafin'ny fanodinana ara-toe-karena dia efa manamina lela vola amina milliard de dollars ho ampiasainy. Ary miazakazaka amin'ny Maurice ireo heverina zany fa mpizahatany ka raha 500 000 tourista teo efa tafiakatra 1 million am'izao fotoana zao ho an'ny Maurice. Raha hitan'ny faly le PIB vao mainka tsara. Ay tsy hita. Le PIB eto Madagasikara ne 531 tsika dollars
Maurice tsy ao anatin'le 10 voalohany. Lay famoronana asa vakiko amintsika le izy zay mba tsara ihany ny fampiresahan-javatra oatra am'izay ny antony itenenantsika ohatran'izao de zava-dehibe zany satria misy lafin-javatra zany so de verin'lay mpitondra fanjakana mankotsika zany fa hoe tsy mahara-baovao de tsy tokony ahafantatra an'izany malagasy zany fa tena ahavahantsika mihitsy le izy ny amin'ny hoe misy zavatra marobe eto Madagasikara zay tsy tovizana am'ireo firenena zay lazana fa eto morandrindra. Le morandrindra resahan'le fanjakana tsy voavidin'lay vahoaka, tsy zakan'lay mpitatitra, tsy zakan'lay professionnel anatin'le fitaterana ary na ny olon-tsotra raha tsy mahazaka an'izany. Zay le zava-misy eto amintsika. De raha apitaina zany any Maurice ozy izy 7 arivo tsy mifanalavitra am'le 9 arivo eto amintsika zany. De satria manan-karena ny akamaroan'ny olona. Ny fepetra ara-piainany amin'ny lafin'ny asa, amin'ny lafin'ny fanampiana, protection sociale, amin'ny assistance sociale, amin'ny lafin'ny fandraisana ny vola rehetrarehetra zay mety miantoka ny fahanterany na ny assurance de vie sy ny rehetrarehetra de mendrika sy mety amin'ny daholo. Misy toe-karena miodana satria matanjaka ny industrialisation fa tsy resaka saritsary ny industrialisation ety Madagasikara. Zany zava-misy any amin'ny Nosy Maurice. De tsy azo ampitahanay mihitsy zany ny zava-misy aty Madagasikara zany. Isika nge aty Madagasikara mandefa ankizy asa any Nosy Maurice ary matanjaka be ny azy ny resaka textile, matanjaka be ny azy ny resaka biera, matanjaka be ny azy ny resaka siramamy. De teny amintsika fotsiny azao ny investissement direct ny anazy étranger de efa mihoatra ny 465 millions de dollars tam'ty 2022 ty. 358 millions de dollars teo fa zao tafiakatra 465 millions de dollars. Efa ambony be zany satria nametraka tetikady lay gouvernemanta ao anatin'izany fitantanana ny fireneny zany. De ny Nosy Maurice ihany azo lazaina fa efa tafiditra ao anatin'ilay tena hoe meilleur na climat des affaires. Io hitantsika io le izy. Efa ao anatin'izany ary ny fitsondrovana amin'ny maha-olona ny anazy de azo lazaina fa tena au top. De apetratsika tsara, io efa nresahako io. Amin'ny toe-karena Nosy Maurice de efa tafiakatra ambony be ihany koa. 500 000 touristes no tanjona ao anatin'izany. Ary ny exportation tompoko de efa mihoatra ny 1 milliard de dollars ny vola miditra zareo. Mi-exporter zareo fa tsy manao importation be ohatran ny antsika io. Zay zany tiatsika resahana ny amin'ny hoe ahoana no ampitovizana any Nosy Maurice Madagasikara. Ka raha miteny ny any Nosy Maurice 74 roupies. Normal, manan-karena le olona, ambony be fari-piainana, le toe-karena midana tsara, izy manao exportation zava-dehibe, mampamokatra ny tatsa fa tsy manao importation ohatra ny antsika. Itsika nge mampime be. De hoarina am'izay tsika député membre Benrina amin'ny tontolo ara-toe-karena nresahantsika izay zavatra ary nitondrantsika ohatra ihany koa. De miteny izy hoe 1,80 euro ny an'ny Frantsa ny vidin'ny solika ray litatra. De tsy hitovy mihitsy ny PIB ny olona efa any 24 000 dollars any, ianao 531 ry milahatra amin'ny firenena 5 pauvre indrindra eran-tany. Na ny resaka informatisation, digitalisation, ny rehetrarehetra tsy hitovizany amin'ny Madagasikara. De tsy hain'ilay efa avy prime ministre le olona miteny amin'io, de tsy hainy ve ny tena mijery mampafantatra mandanjalanja zany aiza ny olana sy antony mety mahatonga ny antsika. De zao zany zao efa midina amin'ny baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, itsika zany mbola teo amin'le vidiny 100 dollars mahery ihany. Député membre Benrina. Mahagaga mihitsy faniry fa efa resahana foana nge io vidina solika io e. De
tsy mahita hevitra hafa mihitsy ve ny mpitondra sy mympanohana ny fitondrana am'izao fotoana izao fa io ampita zavatra tsy azo ampitahina ampitalakana aminjahatra io foana ny mahamay vidiny solika amin'ny tany zay tsy azo ampitahina amintsika no ampitahina ndesantsika teto faniratra amin'izay ny fomba famoahan'ny mpanao statistika eto amintsika sy ny te-hamoaka tarehimarika isan-karazany ny amin'ny tadiditsika tsara ny navoaka ny staty ny navoaka n'ireo mpanazava ohatra miendrika ara-toekarena nireny vidiny solika sy ny zavatra fiakaran'ny toekarena eto Madagasikara ireny dia efa nilazaintsika hoe avoay fotsiny zay tianareo avoaka fa ny fampitahana ataovy araka ny tokony ho izy araka lazay mifaniry teo hoe ny harikarena tsy mitovy ve no andeha ampitahana ny vidina solika izay miakatra lazaina fa ambany indrindra eto Madagasikara fa maninona raha ny tarehimarika eto Madagasikara nanaovana fanadihadiana anaovana etude kirakiraina amoahana hoe takininona zany ny tena zava-misy eto Madagasikara fa ho an'ny any Maorisy ange io vidina solika izay mivoaka io raha io ny marina zakany ange io zakany io miohatra mivola miditra ny aposin'ny olona tsirairay zakany olom-pirenena any io zakany mpiasa any io zakany mpandray karama isam-bolana any io satria ny azy ny karama isam-bolana nga ohatry ny anao dia 5 sy 4 tsy raha tsy tratra zakany orinasa mila solika anodinana orinasa io ary maivana aminy io satria miprofo mbola vao maika miakatra niarikariana any amin'ilay firenena fa ilay eto amintsika zay lazaina fa mora indrindra matonga mitabataba le olona matoa menimenina ny olona matoa mitaraina dia tsy zaka le izy tsy zaka le fahefa mividy tsy zaka le aty aposy zay le voambolana le hoe fahefa mividy matoa resahana foana io fa raha io mora indrindra raha tena io no atao hoe mora indrindra marina ka tena hoe mora amin'ny malagasy tsy misy miresaka n'intsony ange na ny filoham-pirenena ary tsy resaka an'io any amin'ny fivorian'ny firenena mikambana any fa samy miaina fotsiny de samy misitraka an'le izy satria io zany ny mora indrindra fa tsy zany no ireharehana fa ho anareo miseho manana atido ho anareo miseho manam-pahaizana zavatra faran'izay madinika izany no hoe ohatrinona miditra amin'ny olona tsirairay avy dia ohatrinona no ilaina avoaka ampy ve ny miditra isahanana an'izay mivoaka ampy ve ny fidiram-bolan'ny fianakaviana tsirairay avy eto Madagasikara andohavana an'izay tokony aloha rehetrarehetra any amin'ny tany mandroso zay lazaintsika arange hoe lafo no io ny solika manana fiara tsirairay nge ny olona any tohanana fotsiny arana amin'ny fampiasana azy fa eto amintsika mivokatry ny fiakaran'ny solika tsy mbola ho ampiasain'ny olona amin'ny fiarany tsirairay koa renge io fa mifiatraikany amin'ny vidim-piainana amin'ny akafobeny fotsiny ny amin'ny fitaterana sy ny zavatra hafa rehetra dia anjarantsika mijery hoe aiza ny lojika amin'ny fampiresahana ny teny ateo hoe raha tena iverin'ny mpitondra fanjakana marina ary raha tena hitan'ireo mpanohana ny fitondram-panjakan'ireo marina ary fa io no mora indrindra ndika ve zany fa io sahaza amin'ny malagasy ho an'ilay prime ministre teo aloha zay ny teny an'io lazao io ve ny sahaza ny tokantrano malagasy io ve ny sahaza ny toekarena malagasy io ve ny sahaza ny fidiram-bola ny vahoaka malagasy raha samy teny an'izay ilay nilaza hoe io no mora indrindra fa ny filoham-pirenena azahoa any amin'ny misy azy any any amin'ny fivoriana alehany any mbola milaza fa tokony hisy ny prix équitable raha tsy diso aho zay le voambolana ny teneniny teo ho an'ny viditsolika midika zany fa na izy raha mahalala fa tsy mety amin'ny Madagasikara io viditsolika lazaina fa farany ambany io tsy mety amin'ny vahoaka malagasy io fa rehefa aty Madagasikara izy de milaza fa mety io fa rehefa any izy de milaza fa tsy mety io de mifanipaka ny zavatra lazainareo ny mpanohana ty milaza fa io no mety io ny sahaza zany ny filoham-pirenena ry mitady prix équitable fa sao de tsy eritreretin'le filoham-pirenena raha hoe varotra ange io resaka io
resaka tolotra sy tinady io akoatra ny entam-barotra manokana azy amin'ny fiainany toe-karena eran'izao tontolo zao so de verina oatra ny tsena mora io na ohatra ny inony tolo le filaza azy ry faniry lay vatsitsinjo sy tosika fameno fa raha-mbarotra ngeny resaka eto e ary zay na tonga ny olana na sarotra ny famerana ny vidin'ny solika io teto Madagasikara fa rehefa tonga any izy de mihevitra izy fa iza zany ny subventionné an'io raha miantefa amin'iza lay kabary miantefa amin'iza le resaka miantefa amin'ny Nations Unies nga ny Nations Unies no mivarotra ny solika fa amin'ny mahararam-barotra an'io amin'ny mahatsenam-barotra an'io misy masokarena io misy tombom-barotra tadiavina ao anatiny iza no amen'ny banga raha isy zay zavatra tadiavin'ny filoham-pirenena fa anjaranao mapakatra ny arikaren'ny vahoaka sy ny firenena tantaninao ahafahana miara-miaina ohatry ny olona rehetrarehetra ahafahana mizaka n'lay fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa mapakatra anjaranao amin'ny mampitondra fanjakana anao rehefa tsy vitanao le andeha izakazaka ary amin'ny tribune firenena mikambana ary no andeha iantsoantso hoe anaovy tarifa manokana zay amin'ny vidin-tsolika ny Madagasikara mezan'ny olona fotsiny marina mafy mezan'ny olona fotsiny anjaranao mapakatra ny fahefa amin'ny vidin'ny vahoaka ao amin'ny firenena tantananao fa rehefa malagasy ve rehefa le vahoaka entinao ve no mitady hoe apetrao le prix tena izy na ilay prix équitable akory ary raha zay no voambolana teneniny de tsy rarahanao le izy averiko fa nyresantsika foana teto zany rehefa nidina ny vidin'ny solika maneran-tany 2 taona lasa zay heritaona lasa zay nangataka ny mpanjifa ny olona mainkajy rehetrarehetra mahita fa tokony ho nampidinina mba nahazon'ny vahoaka malagasy ny aina araka ny tokony ho izy asa lavitra an'izay ve le prix équitable nanampitsofina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao mbola midina ihany koa ny vidin'ny solika efa mirona makany amin'ny fidinana efa tokony hidina nge zany nareo nylaza fa ifampiakarana farany teo iny ny sahazan'ny fiakarana vidin-solika ampidino ndray ary varotra io tsisy lalàna mihitsy mandrara ny fampidinana an'io na isan-kerinandro ary na fampakarana io arakaraky ny fironan'ny vidin'entana any amin'ny mpamongady sy any amin'ny fakana azy fa midina izy io de ampidino ndray zay mifangatana vahoaka malagasy ampidimo manaraka an'io rehefa nampiakarinareo nanaraka ny fiakarana teo aloha izy fa tsy any ananany anareo no mitabataba sy mirehetra tsy fantatra hoe ho aniza le resaka izany de davinareo subventionné an'io fa ny eto Madagasikara aloha raha tena mafy anareo amin'ny ara-toe-karena raha tena mafy anareo ara-tarehy marika ampanarao ny lojika sy ny zava-misy tokony arahana io fa amin'izao fotoana zao efa tokony ahita fidinana amin'ny vidin-tsolika any am-pompitsika inona nefa ny setrin'le izy fanapohana ny solika solika mitapoka tsisy tsy mimenimenina amin'izao fotoana zao mipoitra daholo zao olana rehetrarehetra ateraky ny solika mitapoka izao raha ohatra ka ataontsika hoe nisy fotoana mantsy fanirany teny hoe tsy mbola tokony ho iny ange ny fiakaran'ny solika eto Madagasikara ilay fanapohana solika ve zany no tambin'le izy ilay fanaovana osoka makany amin'ny mpanjifa ve zany no tambin'lay lazaina fa hoe tsy mbola iny ny tena vidin'ny solika araka ny tokony ho izy raha mafy be ho manara lojika mivarotra de alamino aloha ny zavatra resahanareo fa ny tompona ndraikitra voalohany eto amin'ny firenena afa ny lazaina ny mpanohana sy ny mpandambolambo sy ny pisolelaka ty afa ny teneniny fa ny zavatra tsikasitra sy ny zavatra hita aloha de fa manaiky zany hatramin'ny filoham-pirenena fa tsy zaka amin'ny vahoaka malagasy io vidin-tsolika lazaina fa farany ambany io mazava tsara zay ny adevitra mandeha moa am'izao fotoana zao député Mamy Rabenrina miresaka solika ihany tsika de ny amin'ny hoe tena betsaka no
mitaraina zany momba nyity fanapohana solika ity eto manahirana amin'ity raharaha ty satria ny solika rehefa tonga avy any ivelany dia alefa zany a ho tatanina ny tomasina de avy eo taterina ho an'ny logistique pétrolier zany a de misy an'ireo mpitatitra samy hafa zay mitatitra ho atia tanàn-dehibe zany de miazo araka ny livraison tokony atao any anivony reny station d'essence samy hafa reny de eo manahirana an'le izy ny aminy hoe atraiza zany ny fandraisana andraikitra eo anivony le hoe station d'essence zany raha ohatra ka misy no menomenona fa raha ny vaovao samy hafa azo tany Tomasina de mbola miodiny eo amin'le tontolo ny varomaizina le izy de tena manahira ny ty raharaha ty fa re zany tsika am'izao fotoana zao hoe isy ho an'ireo mpanjifa solika dia hetsika zany hanaitra ary ilazan'zay hoe zavatra tsy normal zay vaovao moa zany de tateritsika anaitan'ny raharaha ty amin'ny akabeny zay ny fandehan'ny tontolo ara-toekarena iny député membre be indrindra fa izotra ihany tsika anatin'ny adevitra ity resaka mahakasika indrindra ny hoe kopy faobe efa nentintsika teto io de karaha-mpanondrom-pirenena efa nilaza neviny ny SMM laza nevo mipirakidrara fa ny fanjakana de namoaka fanambarana tamin'ny filakevitry ministra fa aka décret didim-panjakana zany ahafahana mame tambikarama ho an'ireo olona hiasa am'zany dia 5,780 sy roa alina na 29,805 zany reo olona hiasa am'zany kopy faobe zany ka nanteny aza ny SMM sy mipirakidrara hoe zay de tsy anatanteraka an'io mandritra n'izao andro no ny antony zao fa tena mipetraka atao anatin'izay indrindra ho an'ny mpitsara eto Madagasikara rehetra de ny aminy hoe manahy zay so de hiaviny ny zavatra rehetra amin'ny tsy fahombiazana io aty aminay zay ho ateraka io rehefa kelikely ary sao de misy fifandraisana amin'ny fifidianana ka isina katsikajy politika de miasa mafy am'izao fotoana zao ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana amin'ny teniny SG ny ministra dia midina mitety faritany mitety faritra mirassuren'ny mpitsara ary maheno akim-baovao samy hafa tsika any am'ireny faritra samy hafa ireny ny amin'ny hoe misy mpitsara vonona anao an'izy misy mpitsara na tompon'andraikitra moa zany eny anivon'ny faritra samy hafa sy ny distrika tratry ny antery any député fetra ny resaka an'izay omaly teto zany hoe terena ihany le izy ho atao de manao communication le fanjakany tsisy an'zany ka honary no azona n'le 13 millions mpifidy lay 3.10 tapitra isa-mpifidy raha toka tsy hisiketriketrika mandeha any ambadika any de manahirana le izy fa aleo angamba ny tondratsika adevitra ihany le izy député membre be indrindra arak'le hoe zava-misy io moa zany le fomba fiasan'ny fanjakana tsy miraharaha zay faneho-kevitra zay fangatahany hafa zany fa neny azy de zao tsy maintsy atao rehefa zay forcen'ny fanjakana araky ny mahafanjakana zay nge le endrika jadony zay le terrorisme d'État tsisy dialogue any izy miantso dialogue aty izy tsy miantso dialogue dinona ny tsy etson'ny fanjakana fifampiresahana amin'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara sy ny greffier andaminan-draharaha inona ny tsy etsony eo anivon'ny fitondram-panjakana reo zay rehetrarehetra miahiahny tontolo mpifidianina eto Madagasikara ka hifanatonana ny atelier d'information tsy mitovy mihitsiny ny amin'ny endrika dialogue na ny concertation ka mampanabe ny any ny fietsika kanefa manana andraikitra lehibe ny antoko politika député membre be indrindra manao fanetanana mampafantatra tahaka an'izay ataotsika amin'ny onjam-peo fahita lavitra ary zay alehan'ny bureau politika tarihan'ny Front National amin'izao fotoana izao ny fisehon'ny tsy fitovoan-kevitra moa hatreto de ilay fandavan'ny syndicat tsy anatanteraka ao ilay opération jugement supplétif ny tsara maria rehefa ndresahana teto reo syndicat reo nge technician ndreo zany hoe ivondronan'ireo technician reo olona mitambatra amin'ny syndicat mpitsara sy ny greffier izy teo prakidrara reo no technician manatanteraka any zavatra io fa matoa ireo tsy matoa ireo miresaka n'io fanahiny io de misy zavatra ao tonga am'le hoe nitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha fa tsy hiteniteny foana tsy moramora nge zany anda mission apetraka amin'ny fanjakana zany fa niry raha tsy misy antony lehibe de anjarantsika mieritreritra ho inona le mety ho antony lehibe
araka ny tenao zay ny didiny fanjakana izay moa lefa fomba fiasan'ity fitondram-panjakana ity fa midiky zany fefa manomboka tsy totenina dia am'ireo mpiasam-panjakana ambonireo aza ity fitondram-panjakana ity ny ngamba tsara ihany fa niry miresaka hoe le jugement supplétif moa zany inona ny tena endrika fisehony jugement supplétif dia natao anomezana copie acte na état civil copie na aterahana zany hoe io le ilazantsika hoe didim-pitsarana misolo copie na aterahana ho an'ireo olona izay tsy manana copie hatrany ampahaterahany ka mandrabatonga izy efa ampitaona de zay no ilana an'ilay jugement supplétif fa mitindray mitoraka ty le izy kasainy ny fitondram-panjakana raha tsy diso ny fomba fijerintsika hampiarahana amin'ny fanaovana kara-panondro zany hoe sady tonga de mahazo copie le olona no mahazo kara-panondro satria olona efa ampitaona io fa raha ny tena jugement supplétif copie ihany ny resaka fanomezana taratasy acte de naissance filazantsika azy sora-piankohonana milaza fahaterahana ho an'olona anankiray io zany tsy voatery miandro hoe ampitaona le olona voanaovana jugement supplétif fa rehefa dila le fa ampitaona lay 12 andro izay aorinina aterahana tsy vita le fanambarana fahaterahana de fa tsy manana sora-piankohonana amin'ny fahaterahana ny olona anankiray de rehefa anome an'lay sora-piankohonana milaza fahaterahana am'izay de eo ny ilana an'lay didim-pitsarana zay misolo azy zany hoe amin'ny mahadidim-pitsarana azy ny mpitsara sy ny raha-pitsarana rehetra no tena voakasika fa akoatran'izay rehefa manatanteraka an'io satria matoa tsy manana copie le olona na aterahana de tsy fantatra zany amin'ny akapobeny amin'ny tranga matetika tsy mahalala kory na nytaona naterahana azy le olona misy mahalala ihany fa zany hoe nolo izy tsy voasoratra ara-panjakana de tsy ofisialy fa le didim-pitsarana no manao azy ho ofisialy fa misy ireo tsy mahalala mihitsy dia mandray manana andraikitra ao anatin'izay keo ny mpitsabo satria tsy maintsy mandalo an'lay fizaham-pahasalamana fanombatombanana ny toe-batan'le olona afantarana hoe tokony sahabo firy taona ty olona ty fa tsy hoe mpitsara fotsiny ihany na mipirakidraha fotsiny ihany zany hoe ministera vitsivitsy zany sampandraharaha vitsivitsy sampandraharaha maromaro no voakasika ao anatin'io ary averiko fa ny sora-piankohonana milaza fahaterahana no tena voakasiky ny jugement supplétif fa raha hafa ndray rehefa avy eo ny fanomezana kara-panondro-pirenena iny dia andraikitry ministeran'ny atitany fotsiny zao iny raha misy zany ny tsy fetezana atao anatin'izay taona maro zay raha olona nanana copie ka tsy mbola nahana kara-panondro raha ny ministeran'ny atitany fotsiny zao iny zahatra raha ny tokony ho izy zany zahatra tsy mifangaro reo fa atambatra izy am'izao mba tsy tenanako hoe afangaro izy am'izao atambatra lay opération am'izao zay le fikasana izay lay fandaharan'asan'ny fitondram-panjakana izay handava ny syndicat mpitsara sy mipirakidrara ny fanatanterahana azy zany hoe misy zavatra tsinjon'ireo syndicat mpitsara sy mipirakidrara reo zay tsy ho araka ny tokony ho izy ary mety havoaroiroy an'zareo havoakasika an'zareo aoriana raha ohatra ka mipoitra zavatra averiko fa teknisiany ndreo mahalala ny asany mahalala ny zavatra ataony ary matoa izy mandahakitsy rano apahy be maso ny baiko ny fitondram-panjakana de tena zavatra faran'izay goavana ny fanahina ao anatin'io de hoy afaniry hoe me voapirofo me voamarina hatrany hatrany ny fomba fitondra nyty fitondram-panjakana ity ny amin'ilay hoe didiko fe lehibe ary zay no efa ialantsika nefa io raha ohatra hoe fiomanana ho amin'ny fifidianana io zavatra io tafiditra ao anatin'lay
inisiativa makany amin'ny fikonan-dom-pirenena resantsika foana io. Zany hoe na ny lalàna fanatanterahana anio raha ataontsika hoe exception no anatanterahana azy dia tokony ho tafiditra ao anatin'ilay andian-dalàna na fehezan-dalàna mahakasika ny fifidianana rehetrarehetra ary tokony ho apetraka sy tokony ho avoaka avy amin'io fikonan-dom-pirenena io. Ya rehefa miresaka an'izay tsika maraparanantsika azy député membre Benrina fa ho avy eo ny filohan'ny fivato izay mpitarika fiarahamonim-pirenena raha Will zany hiresaka ny zava-misy amin'ny Bongolava io izay tena manam-baovao mahakasika izany ny tenany ary tondra ny lafy mba olana ihany koa sy ny tsara ho fantatra mba te hiresaka kely ako député membre Benrina ty hoe kabary tany anivon'ny ONU ty satria za moa mbola actualité be da be ao ny dialogue ao ny resaka ILG Parsa ao ny resaka PEM ao ny resaka mahakasika indrindra ny resantsika teo de mitontolo ny fanabiazana maromaro ny zavatra resahana teo fa misy miteny ankiny hoe resaka iny ty fampiasana ny jiro fandrehatra ny labozy misy miresaka an'izany tsika ao amin'ny fizaram-baovao samihafa miazakazaka be ty raha ty tsy fantatra hoe nandinika tsara ve ny filoham-pirenena alohan'ny namakinany kabariny ampy tsara ve ny donné rehetrarehetra teo an-tanany fa hafahafa be ny any lay fanio-kevitra député membre Benrina. Io tonga amin'ny hoe kabary iny ka kabary. Fa ny zavatra misy niezaka faniry. Nampitany kabary tamin'ny taona lasa. Sy tamin'ity taona ity. Nataon'ny filoham-pirenena tany New York tany. De ohatrany mahita, aitsy ora diso. Fa ny tamin'ny herintaona ihany naverina tamin'ity. Ay, Niampy Ukraine fotsiny. Ohatran'izay fijeriko azy Niampy kely zavatra hafa fotsiny fa inona moa tsy niresaka tamin'ny herintaona ange niresaka ny zavatra natao sy ny zavatra lazaina fa vita teto Madagasikara Zany lazaina tany New York tamin'ny herintaona. Fandaharana asa. Tamin'ity taona ity niresaka PEM. PEM izay niresantsika tamin'ny heriny fa zavatra efa na tsy fahaizana miasa fotsiny zao. Ny sareta lasa tany alohan'ny omby. De tara tsy ilay drafitra hoentina miasa efa any amin'ny farany fotoam-piasana vao mivoaka na inina atao teto tamin'ny heriny. Mba ananana eo zany vao manana drafitra hoentina ho any amin'ny itsinjovana taona maromaro manaraka mba tsy teny ndraiky hoe mandà manaraka indray ao anatin'le izy. Fa tamin'ny herintaona zay ny resahan'le filoham-pirenena tany amin'ny tribune ny firenena mikambana tany. De tamin'ity mbola zay ihany ny resahana. De ohatran'izay ihany koa tamin'ny herintaona ny resaka pandémie sy ILG Parsa reo nosy ao Madagasikara fa mbola reo ihany ange niresaka tamin'ity taona ity faniry. Midika an'izay na tsy mahita olazaina intsony le filoham-pirenena rehefa miatrika an'ireny fivoriana ireny. Fa zara raha misy an'ireny vary mangatsiaka ireny voizina foana. Na tena tsisy miaino tsika. Mba tsy tena hoe tsisy miaino le filoham-pirenena. Ka ny zavatra resahana de mijanona eo foana ihany mandritry ny herintaona. De amafisina foana isa taona. Efa tsisy miaino tsika. Efa lasa refrain fotsiny lasa tsinjery fotsiny le kabary entina any amin'ny firenena mikambana. De anjarantsika mieritreritra faniry fa indraindray rehefa mijery eliza de mahamenatra ihany. Hoe isa taona ve de reo foana no averina fa averiko le teniko teo hoe na efa tsy mahita resahana tsony tsika. Na efa tsisy mihaino tsony le filoham-pirenena. De ny eo ihany no averiny nijahatra nataony tamin'ny herintaona ihany no mbola voiziny ao anatin'le izy. Niampy kely fotsiny moa izy tamin'ity le resaka vidina solika sy zavatra hafa. Ny anisan'ny hoe manaitra koa tao anatin'le kabary faniry de ny hoe tamin'ny taona 2024 anisan'ny voalazany tao anatin'ny kabary ny hoe nanisy aza ny pandémie nanisy aza ny valanaretina Covid tsy nisakana ny firenena malagasy tamin'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo amin'ny asa fampandrosoana zany fa tamin'ity taona ity samy naheno tsika
fa nailika tany amin'ny valanaretina sy ny ady tany Ukraine daholo tsy fahombiazana ty fitondram-panjakana ty. Zany hoe miodikodiny eo daholo foana ihany. Zay ihany no tiako resahana faniry. Somary nanaitra tao anatin'ilay izy hoe samy mienotsika, samy manaraka akaikitsika hoe inona zava-baovao. De indraindray mieritreritra hoe reny sujet reny tokoa ve no tokony hoentina rehefa miakatra amin'ny tribune ny firenena mikambana io. De mieno ny zavatra resahan'ny firenena hafitsika. Tamin'ny herintaontsika efa voakapoka kely a. Voafelaka tahamaina avy amin'ny filoha amerikanina raha matadiditsika. Tena nitodika tamin'ny Madagasikara ny kabarin'ny filoha amerikanina tamin'izay fotoana izay. Tamin'ity indray mitoraka ity kabarin'ny filoha frantsay mety efa ihany koa amin'ny ampahany maro aty Madagasikara manapirofo an'ilay fomba fiteny foana hoe aty amintsika ny mahason'izao tontolo zao fa de lasa routine ilay fitantanana ny raharaham-pirenena faniry eto Madagasikara. Ia. Zay no azoko ilazana azy. Maranatsika azy député Mamy Rabendrina mandrakariva moa zany amin'ny fidinana ifotony ataon'ny antoko tiako Madagasikara de manao fanaitanana trano izy ary manao fampiofanana, manao ny rehetra zay ahafahana zany mandravina ainy fotony raha toka misy ny tsy vidivikevitra, raha toka misy ny zavatra tokony hifanantonana maro samihafa zany de ao anatin'ny fameloma maso fa ihany koa de ao anatin'ny asa zay voafalitry ny lalàna ny 2011-012 ny amin'ny fanetsiketsehana ny fiainan'ny antoko manokana eny anivon'ny ratsa mangaika samihafa rehetrarehetra eny. Zay ny toko amarana azy député Mamy Rabendrina satria mandeha mafy be raha misy angamba ny antoko tena manao an'izay fanetsehana ny fiainan'ny antoko zay ary manampy ireo fahalalana ny vaovao rehetra eo amin'ny hevon'ny firenena sy ny fiainana ara-politika dia ny antoko tiako Madagasikara petsaka ny mety mba te hafantatra ny efa fizotrozotra ny reny déplacement maro samihafa reny na de sakana anazy ny antoko tiako Madagasikara dia mandeha hatrany député Mamy Rabendrina. Ny araka voalazanao teo ny antoko tiako Madagasikara de voafehan'ny lalàna ny fanatanterahany asany. Anisan'ny asan'ny antoko angamba tsy hivitsika kely ny 520 amin'io lalàna voalazanao teo ifaniry de nijereko eto moa le izy manana adidy ny antoko politika rehetra tsy ny tiako Madagasikara ihany fa ny antoko politika rehetra manana didy sy andraikitra. Voalohany manaja toy ny anak'Andriamaso ihany koa ny lalam-panorenana, ny lalàna ary ny didy rehetra zay manan-kery eto amin'ny firenena. Faharoa mandray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny fiainana eny anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe io le tenenina hoe animation sy moralisation de la vie publique. Fahatelo manofana ireo mpikambana ao aminy. Zany hoe mba ho tena matianina ny fanaovana politika, mba ho tena manaraka ny lalàna, mba ho fantatra ireo mpikambana ny tena andraikiny fa tsy hisy tsony ny mibrioka, tsy misy ny miteniteny foana, tsy misy manao tao foana amin'ny fanatanterahana andreo andraikitra ireo rehefa miteny sy manatanteraka amin'ny anaran'ny antoko politika misy azy. De fahaefatra manentana ny olom-pirenena amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny sy amin'ny raharaha politika. Zany hoe mbola idirantsika tsirairay moa reo rehefa avy eo arak'izay tratra fa manentana ny olom-pirenena tsy ravoravo tanana. Eo le hoe ialana zany le hoe leo politika sy ny sisa ary farany andin'ny teboka fahadimy dia manao ny tatitra amin'ny fiainana ara-politika, rendre compte en matière politique. Raha ireo jerentsika de tena miaina andreo ny antoko tiako Madagasikara ary manaraka ny lalàna velona misy amin'ny fanatanterahana ny andraikina, na de misy arany teritery, na de misy arany sakatsakana, na de misy aza ny fanaovana mizana tsindrinila mihoatra amin'ireo antoko politika hafa eto Madagasikara. Efa nresahana teto zany ary zay nahatonga ny antoko nanoratra tamin'ny ministera, tompony andraikitry ministera zay misahana ny antoko politika de ministera ny atitany zany nanao hoe rehefa manatanteraka andreo raha le antoko tiako Madagasikara ka elingelenina
tsy alao hoe foanana mihitsy. Lazao raha ohatra ka tena efa hoe ny foanana tsy ao anatin'ny listy ny antoko tsony ny tiako Madagasikara, zay le niteneniko teo hoe misy ny mizana tsindrinila tao anatin'ny listy, ny sasany aza tafahoatra loatra mihoatra amin'ireo zavatra ndresahanareo ny zavatra ataony, efa tsy raharaha politika intsony fa efa zavatra hafa, efa tsy raharahana toko politika intsony fa efa zavatra hafa, mbola mahazo manao an'le izy ihany. Fa ny atoko tiako Madagasikara rehefa manao an'izay andraikitra apetraky ny lalàna zay de ilana vanina. De eo zany tsika mametraka hoe aiza am'ireo ara ny fanatanterahany antoko tiako Madagasikara ny andraikiny ao anatin'izay lalàna zay de fatatsika fa tao anatin'izay roa taona nanapahana hevitra ho am'ireo dynamisation na fameloma maso ny antoko zay dia tena mikajy araka ny tokony ho izy ireo voalazany lalàna reo ny pikatroka tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Ary efa midina ny fotony rehetrarehetra ny fatatsika zany efa roa taona mahery tsika nanao an'io ireo dynamisation io. Fa ny afatra dia ny hoe samy mahay manavaka ny toromarika tena avy ato anatin'ny antoko sy ny toromarika izay inina ampidirina atao anatin'ny rafitry ny antoko kanefa tsy avy ato anatin'ny antoko. Fa misy ny tompona andraikitra amin'ny antoko izay voapetraky ny organigramme na firafitra manaraka ny fitsipika amin'ny feny antoko, ireny no mampita azy, ireny ihany. Ny ankoatr'izay tsy izy. Ary reny ny afatra avy amin'ireny sy ny toromarika avy amin'ireny no ho raisitsika ka ampiaritsika amin'ny fanatanterahana ny andraikitra dia averina ihany eo amin'ny fanajana ny lalàna zay misy sy iaina ny eto Madagasikara, eo amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny raharaha fiarahamonina, eo amin'ny fanofanana ireo mpikambana. Averiko fa anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny raharahana antoko ny fanaovana ho matianina ny fanaovana politika. Izany no mahatonga ny antoko tiako Madagasikara manokatra ny toeram-panofanana ireo mpikambana ao aminy ao amin'ny foibe toerany ary manaparitaka zany eran'ny Madagasikara sy ireo adidy hafa rehetra miandry sy tokony ho tanterahan'ny antoko eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo mpikambana zay miparitaka eran'ny Madagasikara. Efa hitantsika fa mitohitsy mijanona ary ho avy any amin'ny faritra hafa zay tsy mbola nandalovana, efa nandalovana raha moa sy azo iverenana de mbola iverenana satria mametraka ny rafitra tena isika ary mamelo maso sy mampiaina ny fiainan'ny bahoaka sy ny fiainam-piarahamonina eny anivon'ny faritra tsirairay avy. Eny ary de zay raha teo ny afatra lehibe zay no entitsika misaotra ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny district Ambohidratrimo secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara ary kestora fahatelo eo anivon'ny anteny miaram-pirenena tamin'ny fandraisan'ny anjara tamin'ity alakamisy maraina fa 12 ny volana septambra 2024 ity efa miomana roa avy hiakatreo namana Rawily avany faritra Bongolavy iny izay mpitarika ny fivato iresaka amin'ity raharaha mahoraka be ity adiny ray katroka ny rahantsika tamin'ny député Mambrabendrina de sotra azy isika ary amin'ny lalana azy ny orona tsary foy hiampitatsika amin'ny fandraisana an'Andriamato Rawily dia ny kabary mezinezana fono anatranatra ary masika de masika nataon'ny Emmanuel Macron zay nandraiky fitenenana teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny afakomaly de izay no hiampitatsika aorinan'io tsika de mandray an'ny Rawily mbola sy tapitra ny fandaratsika misaotra député Mambrabendrina. Misaotra faniry, misaotra tsika rehetra de manao veloma vetivety indray tsy ho ela. De anaraka an'izay kabary Macron zay tsika de verina tsika rehefa avy eo. Aujourd'hui à faire un choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu, par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion, notre sécurité collective. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix.
Là-dessus, notre position est claire. Et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations Unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Je vous remercie. Ya, raha ohatra aloha zany amin'ny lafiny ara-diplomatika ka raha tompona ndraikitra tsy ho tonga saina amin'ireny kabary masitsika mafimafy entin'ny Emmanuel Macron reny mahakasika indrindra ny diplomasia eto ambonin'ny tany ary io ady any Ukraine sy Russie io zay tena hanova zavatra be da be mihitsy de fa tsy haintsika ilay izy hoe ohatrohatry ny ahoana ny fandraisany sasany azy fa efa nambarako tamintsika teo manana minitra maromaro vitsivitsika hiaraka amin'ny Andriamatoa Rawily zay filopo tarika ny fivato efa eto akaikitsika eto izy amin'izao fotoana izao ny vaovao zany satria lina de lintsika le zava-misy amin'ny bongolavy io izy io anie efa nentina Andriamatoa Rawily teto foana nandritra ny fotoana vahiny anany teto tamin'ny vakobay satria eto izy miezaka manao vakobay le vakobay nge mamaky an'le zava-misy any etoerana fa mipoka am'izay le izy avy eo de eo ndrehetra za mitonga sainy hay tokoa moa ohatry zany io raha io de eny tompoko izany zavatra io ary io raha ohatra ka tsy voatandrina de hiparitaka io ary isy endrika bongo lava kely be da be amin'ny fisehony ohatran'izao manerana amin'ny Madagasikara de natsotsika mihitsy Rawily androany hoe ndao aloha anao tonton Rawily miakatra fandaharana fa resao ty zavatra ty satria betsaka ny lafin-javatra mila ampahafantarina sy resahana mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena momba ny zavatra io zay efa nyresahany ambolana maro hoe zao nge zava-misy any Bongolava zao ny zava-misy 20 mars 7 mars 4 jona sins asa raha tamin'izany ny tompona ndraiky mpanjakana nandray ny andraikiny mety tsy mipotra ohatran'izao le raha fa atahorana mafy mihitsy zavatra hitranga Bongolava. Miarahaba Andriamatoa Rawily zay ampitarika amin'ny fivato tonga sondraitsika eto. Miarahaba faniry de miarahaba koa ny mpanaraka ny MBS amin'izao tatao vonan'izao na ny atao toerana na hatrany ampita zany zay manaraka amin'ny tambazotra sosialy. Alonga mba tsy be safarintsony fa efa defa nampidiriko teo le izy taraka ny tany fampidirana ianao tonga eto raha tokony amita didy maro samihafa de hoe alolo miakatra misy tonton Rawily resao le zava-misy omaly efa nitondra fanazavana izahay amin'ny fomba fijery masona mpanao gazety sy masona mpanadiady arakareo angom-baovao rehetrarehetra natambatra zany de nahafahana nakatsokevitra fa ianao any toerana mivezivezy ny fivato miasa amin'ny faritra amampolo maro manerina Madagasikara indrindra io Bongolava io inona marina ary zao le zava-misy Andriamatoa Rawily. Sotranao faniry efa imbetsaka tokoa ny no resantsika ny tiraraha ty teto amin'ity plateau ty fa ohatran'ny sisy miaino moa le raharaha de izao ny hafarana. Ary zaho zany de miteny eto fa raha mbola sisy fepetra ho raisina indray ato anatin'ny fotoana fohy de zava-doza no hitranga ao Bongolava. Efa tena sy ny bay fotsiny ny vaky
fa ady ary efa mifandrangaranga mifandrahondrahona na ny anaty SMS ihany de efa raha ny tena zany no matahotra an'ilay hoe fandrahonana ana telefôna SMS efa tsy niakatra teto zany tonga hatramin'izany tonga hatramin'izany eny tsena moa de efa nirasana teto fa efa misy mandrahona amina zavatra mafimafy ka zay tsy mampiematra ny fivato satria betsaka moa le miteny inona ary ny azony tamosiny ty fivato ty ny tohatra ny mahasasa de ny valinay moa de hoe zay tsy mila azony tamosina fa efa vato marina zany de zay tsy miemotra mihitsy am'izay mety ho fandrahonana na iza ny manao azy na iza rehefa mijoro amin'ny iverina hoe fa ho fahamarinana zany tsisy anjely eto fa miezaka milaza sy manakaiky ny marina zay no tanjon'ny fivato ary fivato zany de tsy mijery arina tava ao anatin'ny statut zany tsy manao vaindralahy tsy maharary ary tsy miala ndraikitra io masy ny mahavoatsika ny olana eto amin'ny firenenany ny rehetra de fa ary zay ny tena olana fototra eto tsisy olona mana tena zany hoe ty Madagasikara ty azo votana mbola azo votana efa inavitra efa io efa inavitra aby io fa de samy manao zay anina fa zaho rery ve avitinao ary misy aza tena manafokafokanay anareo ranga mba milamina fa tsy avita inona tsony am'izao efa situation misy eto amin'ny firenena zao ka zay zany de miteny fa misy ny zavatra mbola azo atao zay ho hitantsika eo ihany moa ary zay manao défi fa hoe tsy voatery ao anatina fanjakana na fahifampitondràna no afaka anavotana nyty firenena ty zay le tena hoe mot d'ordre ny fivato zany hoe andraikitra aloha voatombotso andraikitra aloha voafahefana andraikitra aloha voavola andraikitra voavoninahitra ka ity raha ty efa nandraisana andraikitra ady vaky izy tia fa maninona ny tonga am'izao le situation raha efa fotoana elaka za tsy amerina ny zavatra efa faheno fa ny zavatra mbola tsy de faheno no resako eto hoe inona marina moa ny andohany ty disadisa to bongolavy ty tsara ho fantatra atsika fa efa entsika matetika fa misy ny atao hoe ministra Coats vakina karatra sy bongolava de le lazainy Paolo anjely mpiambina re zay efa fantatra atsika rehetra de tany amin'ny fametrahana gouverneur bongolava nisan'ny faraparany mihitsy voapetraka ny gouverneur satria ny fandritany izy io de kotany zay zany tena tsy de voaresaka loatra kotany freedom zany ao atoko mpanoana ny fitondrana fa mpifaninana amina TGV mapara ao anatina fitondrana raha tsorina de zay no izy zay ny fototry ny olana didikan'izay zany hatrany amboalohany efa misy ny tsy tena fifankazaona sahady teo amin'ny lazaina foana moa fa ny atokon'ny président de ino ny tena zanaka fa zaza sary ny akoatran'izay zay foana ny matetika olana eto amin'ny firenena rehefa tsy mijoro ray aman-dreny ny président ny république manaraka ny voalazany lalam-panorenana rehefa lany masy ny président ny tsy tokony andany amin'ny atoko misy azy tsony fa efa ny vahoaka malagasy rehetra ka fototry ny olana eto ianao raha vao mandany amin'ny atokonao ianao ihany manakely ny herinao zay fa tokony saromanao ny rehetra hoe efa ny ray aman-dreny ny firenena sy mitondratondra lokona tokonao na alany ianao zany ianao fa misokatra amin'ny rehetra tsy misy ny ady raha izay no atao fa raha vao manao an'io ny fihetsiky ny mpitondra ary tsisy mahadinkana an'izay ny mpitondra teto hatramin'izay mahagaga fa le toko misy azy io foana no rangaranga nefa efa omena azy le toko rehetra ho sapotevany de za tsy mila fa niana ihany ohatrohatran'izay le izy nefa avy eo anambitamby an'le olona ihany ka rehefa voatendry ary le gouverneur tamin'ny fotoanandro de efa tsy mifanaraka sahady amin'ny tomponandraikitra ny solombavam-bahoaka eo toerana zany
na eo amin'ny fametrahana olona teo anivon'ny faritra de efa nanomboka ny disadisa. Ny gouverneur olona tsy avy any Bonglava aloha. Fa vahiny teo zany de efa nanomboka nanahirana. Ary tsy vita nefa vahiny fa ny staffny rehetra nanodidina ny région koa ny 70 isan-jatony de olona avy aty Antananarivo daholo. Dikan'izay misy frustration amin'ilay zanaky ny faritra mikasika an'io région Bonglava io. Zay zany zavatra tsy de mbola niresahana loatra teto fa tsara ho fantatry ny rehetra zay. De efa nanomboka eo le mamenomeno ny kapoakany daholo zany. Fampiandriandrik'endrotoana. Rehefa vaky ny ady teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny gouverneur satria inona moa no mahatonga ny ady resahako ombienimbienik'io fa ny lalam-pandrenantsika ne de mametraka hoe ny gouverneur tsy misy sisy gouverneur ao fa ny chef de région dia fifidianana andraisan'ny rehetra anjara. Zay no ametrahana azy fa tsy tendrena. Ao amin'ny article 154 izay. Ny 154 koa de milaza fa ny lehiben'ny faritra no lehiben'ny sampandraharaha-pitondrana eo anivon'ny faritra zany hoe chef de l'administration zany. Zany hoe représentant de l'État. Zay ny ao amin'ny constitution zay ao amin'ny lalam-pandrenantsika. De rehefa tonga ny tany amin'ny région tamin'ny 4 moa nanomboka ny région zany tamin'ny fitondrany Flora Valomanana tamin'ny fotoanandrony 2004 ny atomboan'izy io. De ny teny tamin'izany fa hoe amin'ny voalohany tendrena fa amin'ny manaraka fidiana. Zay vao manaraka ny lalam-pandrenana. Fa ny tamin'izay fotoan'izay fa nisy ny fifidianana ny atao hoe conseiller régional na mpanolotsai-paritra. Iarahantsika mahafantatra fa ny atao hoe décentralisation na raha atao de tena décentralisena le faritra dia misy ny atao hoe organe délibérant rafitra mpanapa-kevitra mitovy amin'ny aty amin'ny commune zany. Sy hoe ny maire anao de izy no manao zay tiany ataony fa misy ny atao hoe conseiller communal na conseiller municipal raha commune urbaine. Iny no manapaka ny teti-bola zay ho ampiasain'ny ben'ny tanàna. De ohatran'izay koa izy any anivon'ny faritra fa conseiller régional no manapaka ny teti-bola ho tanterahany lehiben'ny faritra. Za sy teny gouverneur aloha fa zay no lazain'ny lalam-pandrenana hoe lehiben'ny faritra na chef de région. Rehefa izay no izy zany tamin'ny 7 dia nisy 20 nisy fifidianana conseiller régional zay nataony fitondrana Ravalomanana tamin'izay fotoan'izay. De mba plus ou moins mba balisé zany hoe mba misy fefy lay fahefan'ny lehiben'ny faritra tamin'izay fotoan'izay satria nisy ny manao ny teti-bola, nisy ny rafitra mpanara-maso. Ary voalazan'ny lalam-pandrenana fa ao anatin'io rafitra mpanara-maso io de membre d'office ao ny sénateur sy ny député miaraka amin'ilay conseiller régional fidiana tamin'izany fotoan'izany. Zay no manao an'io teti-bola io. Rehefa tonga ny 7 karava ny fitondrana ny ravan'ny tetezamita daholo moa na ny solombavam-boaka na ny sénateur na io conseiller régional zay olom-boafidy daholo zany. Ary anisan'ny antony tena sy nahazo antsika reconnaissance zay fandravanan'ireo olom-boafidy zay tamin'ny tetezamita tamin'ny fotoanandro na sahirana ny fitondrana tetezamita tamin'izany. Inona ny vokatra zay? Rehefa nandeha ny chef de région tamin'ny fotoanan'ny tetezamita dia lasa ny chef de région zany no sady mandidy no homana. Tsisy manao teti-bola tao, tsisy rafitra manara-maso fa izy no mitatana de izy kely manapaka ny fampiasam-bola. Fa tamin'ny tsara ho fantatritsika rehetra zay tamin'izay fotoan'izay na tamin'ny andro ny président Ravalomanana na taty amin'ny tamin'ny hatramin'izay ny préfet sy nisy préfet tamin'izany. Fa chef de district chef district nisy fa nanao ny asany ataon'ny préfet amin'izao tamin'izany zany de ny rafitra toerana ray hoe
DAGT, direction de l'administration générale territoriale zay administrateur civil teo ambany fahefan'ny chef de région. Zay ny tamin'ny zay zany ny tokony izy zay ny amin'ny lalam-panorenany. Fa rehefa tonga tao i solonandrasana Mahafaly Olivier tamin'ny 420 lasa ministre ny décentralisation sy ministre ny atitany dia nandefa n'ilay volavolan-dalàna zay nametraka an'io resaka préfecture io. Dia eo tany no efa nipotra ny olana. Dikan'izay zany lasa lay préfet indray no zany zavatra sy tokony olany zany volavolan-dalàna zany satria naroso teny amin'ny ateny miram-pirenena. Dia raha tena nandinika ny député tamin'ny fotoanandro anticonstitutionnel io volavolan-dalàna nataony ministra Mahafaly tamin'izany fotoana zany. Fa nalaza be moa tamin'ireny ny malety laniny député le izy. Rehefa lany ohatran'io ny lalàna dia mandalo contrôle de constitutionnalité amin'ny HCC. Dia tokony voabare teo zany hitan'ny HCC ndraiky io fa anticonstitutionnel ty fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panondrena. Fa no valideny HCC indray ihany koa lay volavolan-dalàna efa diso laniny ny assemblée nationale tary. Efa niresahako tamina plateau-na télévision tsy miankina ray zany tamin'izany fotoana zany hoe io ane ka itera-doza. Eo aminao io milafin'ny fitatana satria lasa resaka bicéphale zany eo anivona région. Misy chef de région eto fa lasa lay article 145 amin'ny constitution hoe misy fisolotenan'ny fanjakana no ararotiny zareo indray hoe lasa solotena-panjakana indray tsy mitovy matsy zany. Hoe misy représentant de l'État ao anatina rafitra fa tsy voatery ho inona atao chef de l'administration. Eo le olana eo zay fototr'olana zay misy zay zany ny mahazo ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka manoloana an'izay zany dia tsy manana fahefana intsony any chef de région amin'ireo service technique any anivon'ny faritra ireo vokatry ny fosin'ilay préfecture rafitra préfecture zay nanavota n'Andriamatoa sy olonandrasana Mahafaly Olivier ny administrateur civil namany. Zany ady seza ady boaty entre ny olombafity sy ny administrateur civil no anisan'ny fototry ny olana. Nalain'ny administrateur civil ny fahefana zay atao anatina préfecture nefa ety ambany misy ny hoe lehibe ny faritra. Tanareo tsy mampety azy dia efa fantatra hoe hiady io any am-boalohany. Ny lehibe ny faritra nefa no mitatana ny resaka arabola, ny ristourna ao anivon'ny faritra. Ary vola be amina miliara io. Zay le resahana teo fampandrosoana raha tokarena sosialy. Nefa izy tsy solotena-panjakana. Tsy lehibe ny fitondrana raha-panjakana indray izy zany taoriana n'le fahalaniny io lalàna io tamin'le 2014 io. Dikan'izany lalàna tsy nanaraka ny lalam-panondrenana zany anticonstitutionnel fa lasa lalàna dia ampiarina hatramin'izao. Eo le olana taty aoriana indray vao maika loza satria mbola nivaina gouverneur ndraiky io le chef de région ny anarany ary nolazaina fa solotenan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra. Mbola vao maika raharaha be zay ny vokatra zay. Dia mise permettre zany le gouverneur ny faritra zaho ny solotenan'ny président zany hoe mitovy amin'le gouverneur tamin'ny fanjakana andrina. Ohatrany hoe Rainandriamampandro zao gouverneur tany Tamatavy tamin'ireny ady voalohany tamin'ny 1883 tamin'ny frantsay ireny zay nahatosika ny frantsay izy tamin'izany fotoana zany. Iny zany lasa naverina indray amin'izao hoe tsy ilay endrika mahafitsinsara-pahefana azy fa le tena le gouverneur tamin'ny mpanjaka no apetraka amin'izao io. Eo le raharaha be eo ka mahazo baiko ve avy any amin'ny filoham-pirenena izy ireo satria nisy an'ilay texte tany amin'ny nivaina teny amin'ny assemblée nationale hoe nisy décret projet-na décret fa toa ohatrany mbola tsy tena raikitra moa izy iny. Hoe nitatitra izay ataony direction régionale rehetra anivona faritra makany amin'ny ministre zany dia tsy maintsy mila kaopininy keo ny gouverneur.
dikan'izay zany lehibe nareo koa ny gouverneur nefa ny préfet fa lehibe ny service technique eto ao-tanàna hitanareo mahaloza azy eo zany le STD lasa teo nefa ny texte nefa mbola ny STD mbola ny préfecture ny préfet no lehibe ny le izy eo le olana eo de mifandrirotra amin'io ka rehefa akaiky nresaka moa ny fotoana tenako amina misy solom-bavamboaka vitsivitsy efa nresaka hoe hovainareo io no lalàna io fa mampidi-doza sy mba sapanareo ve tsy mampety nefa nresaka tamin'izany aho amina mpanolotsaina ny Filoham-pirenena tao Ambohitsirotra ny gare Sardison reny zao efa nresahana an'izany tena tsy mety tokoa hoe agnaty izy zany fa sisy fivavahana rehefa avy eo ny andro feedback hoe ilaina ihany io fa ny préfet no afaka miesika amin'ny fifidianana zany fantatra hoe rafitra tsy mety zany fa ilaina rehefa fifidianana no ilaina an'io de zany misy zavatra tsy mazava eo amin'izay ary sika hoe inona ny tena fototrola eran'ny Madagasikara teny hoe bongilavany hoe nampipoaka n'le izy fe olana io olana eran'ny Madagasikara fa any amin'ny sasany ny sarosaromana sy mahay lefileferina teo le ady ohatra ny tasy teo tady ipongatra ny melaka moa ireny efa hita reny ny loatra magory fa atra député sy ny gouverneur ny tena betsaka ohatra ny any Bohina Mazanga sy ny sisa fa ty préfet sy gouverneur tia sy mbola nisy gouverneur eo isisika isafo antitafika raha sy le tany bongilava zany hoe tena efa tena tafahoatra zany de efa ela ny rehetra ny hoe tsy mety tia nanao atsoavo tany anivon'ny présidence ary tany anivon'ny présidence efa tany amin'ny volana janvier no ny teny rehefa sy mifanaraka hatrany amin'ny 31 janvier nareo zay ny feo avy any an-tapany za sy tokana an'ireo zava-bita reo any abongilava ary hatramin'izao mbola tsy nidina tokana zava-bita satria le ady tsy vita tsy mety hifandamina reo ka rehefa tsy hifandamina reo de esorina zay azo esorina hatramin'izao nefa tsy misy esorina le tokony ho azo esorina ny député moa tsy ho azo esorina rehefa tsy hifandamina nareo zay ny feo avy any de esorina zay tokony esorina ary ny député tsy azo atao kandidana mamparatsony amin'ny manaraka efa nampiatsona taty reo nalamina taty tany amin'ny bureau politika misy azy any tany amin'ny arena sy ny sisa tany fa tsy ny lamina de avela ihany itoy le olana hitombo ihany ny tombo zany problème zany tany amin'ny fandraisana iveka fanokanana iveka atrano efa mitoy ary ny zavatra tsy fantatry ny maro de rehefa any anaty olona neka misy fikasihan-tanana am'ireo andao anao raisiray rehefa mitakisina le mandeha reny dakana any amin'ny tongotry ny sasany tonga hatramin'izany ary ny masoko efa nahitan'izany satria nanatrika télé anankiray tao amin'ny maison de jeune mandidy zay ny tafahoana tsy fidiny tao le rola de nisan'izany zavatra zany hitany maro zany fa mbola sisy fandraisana andraikitra ihany ataony aty amin'ny fitondrana hoe zay no mahatonga ny teny foana hoe iandrasana tifitra basy ve izy ty voandray andraikitra ny aty ambony de eo zany le manahirana hoe fa maninona mono eto aho zany de mahitsy mihitsy hoe tsy mety tsony zany nipetrahany gouverneur ao satria izy tsy manana an'le capacité na rassembleur tsy mahay nandravona ny olana tsy mahay mandravona nyle disadisa misy zany ianao neno zay aloha tany misy olobe tsy miady zaza fa matoa misy ady zany de tsy misy olobe zany ao le rôle n'le olobe no tsy hainy ary zay no manahirana ny miaramila reto rehefa mandray fahefana politika satria miatehitra n'le basy le grady tsy hainy mihitsy le mitondra mandravona n'le disadisa zany tsy natao anao an'izay zay no mahatonga hoe eran-tany ene ny fahefana politika tsy natao an'ny miaramila mahitsy aho miteny an'izay fa lasa taty araky ny demokrasia anaovana ny demokrasia no isytomana ny miaramila tsy kelikely makany an-daka zay raha tompoko tsy tokony ianao
andray ndraikitra amina fahefana politika zany miaramila ary hatrany amin'ny ministry ny folo alin-ta aza ny olona sivilany zay moa tsy zakany satria efa tratra n'le virusina politika le folo alin-tahatsika de lasa tsy mety miarina tsony zay zavatra zay ka zay zany no itenenana hoe tsy mety tsony fa tokony raha sy mandray fepetra amin'io zany ny filohan'ny repoblika dia tsy aizy zay zavatra hitrango bonglavo ary maninona reto be ny tanàna reto no mizara roa eo masy le tsy maneho ny heviny fa mitazataza eo ka ny fandrahonanao be debe tena terrorisme de tany eny misy eo bonglavo ary mahatsikaiky de zao eritreretinao fa tsisy an'izany re zay hoe efa enimbolana sy nisy réunion mensuelle zany ny atao réunion mensuelle zay tsy mahalala de ny préfet mamory an'izy ny direction régionale rehetra sy ny be ny tanàna rehetra sy ny service rehetra eo amin'ny région zay andreketany isam-bolana zany zay ny réunion mensuelle zay fa hatramin'io 10 io de rahonany nga gouverneur zay be ny tanàra manatrika ny réunion mensuelle de tsy misy sa rostelo ny sisa tonga eo vokatry le disadisa daholo sy nefa le tahotra esendana fa rehefa raikitra ny fanangona sonia amin'ny fanalana ny gouverneur any ambadika manao sonia any ambadika ry zalahy miaraka any le mahatsikaiky misy mera hitanao miaraka amin'ny gouverneur ary fa manao sonia ny fanalana azy noho ny tahotra zany ny zavatra sy resahana firy amin'io bonglavo io matahotra le olona matahotra basy sa matahotra iny ka efa tena mihoatra ny tokony ho izy ty raha ty zay ny mahatonga na hoe fa maninona reo mera sasan'ireo no hoe tazomina izy de efa resaka eo misy ny mera manana dossier mamaivay ary misy manana mandadare azy am'ireo fa mbola mirehry ary mirehry ary ny manahirana malahelo misy an'le ny anany zavatra resako mako zavatra misy dossier ao aminay eto ty de toroko amin'ny fahitalavitra itya le misy an'le disadisa zao misy an'lay hoe be ny tanàna zay président ny association des maires milaza fa président ny association des maires am'izao fotoana zao ty dossier ty zao taratasy n'olona efa naparitaka izy ty any amin'ireo tompona andraiky mpanjakana médiature de la république ny ACDD manana ny tony dossier tony efa tamin'ny tony ny accusé de réception 10 mars 2022 fa tsy hitanay ny fandraisana andraikitra hatramin'izao taorinan'io satria nisy an'le raha tifotra tare amin'le benonoko lehibe matazana lehibe matazana zay olona mianadandy hoe nesena hividy fanafodiny avy de nampiakariny ambony moto de netiny tany de nitifirina de rehefa avy ao nandroana omby teo akaiky ny maty tamin'ny FBRN de io fa tratra-mbody omby ity olona rehetra fokon'olona sy ny ray aman-dreny ty ndrindra fikambanany sud-est de ty manao taratasy ty fantatry ny fanjakana zany misy ny heloka ary zay no azahoany mandadary nandositra izy taty Antananarivo io mera rola président sy vice président nandositra taty tamin'ny fotoana anapamaivay narako nandeha le any voatery zay satria nandray an-tanana nyty dossier ty ny fivato de nanjena jerena na déférena tao amin'ny tribunal ny raha nalefa ny fitsorany tao amin'ny fitsarana Tsoromandidy de nitsoka ty Antananarivo narahana taty nampanarahana voatery nanatona ny tompon'andraikitra ambony teo amin'ny brigade de recherche fiadanana ny tenanay nanontany ny lehibe tao inona sy anaovanareo nyty raha ty vony covid izy ka ity ny serana fa rehefa tapitra ny délai ny convalescence de miatso anao zay ozy le lehibe ny brigade de recherche rehefa anao déferment io
tonga le rahona sy hita tapitry ny tapitra le delenako vale sasiny any amin'ny fahita lavitra no hita le olona miaro tena zay nampiakariny zay nampiakatra azy taty miaraka milazaina fa ray aman-dreny hoe zao ny tena izy ary le roalahy manana mihitsy ny tena lehibe ny tao atota taratasy ty ka tony zavatra tony zao a tena hoe fitaraina ny vahoaka voninahitra ao anay zana ray zany fikambanany fanafisany fitoriana nataony zanaka simo atsinanana amiray sy fampiatreretana ny tompona ndraiky tsara-panjakana tompoko voninahitra ao ana lehibe ao anay zana ray manao zao taratasy zao noho izao antony zao zay zanaka ny simo atsinanana amiray de niarany kidnappina nataony Gamera ny be matazana sy ny zanany lahy ny zanaka itsona hoe koze raha iny rahany rehibe vity fanafody ny sofedana niaraka tamin'ny anabaviny zay niafara tamin'ny famonoana feno abibina tamin'ny alalan'ny basimborona de nanao zao fanambarana izao voalohany raha anao valifaty zay dia avita saingy 100% ny vitan'izy mianaka faharoa fa noho ny mahatany tandalana ny Madagasikara sady misy mpitondra mahefa eto de tsy lahara-pahamena aminay ny ianao adalana sy saindahalo tahaka Ngia Mera sy ny zanany lahy fahatelo ambarana ihany koa fa Ngia Mera io sy ny zanany lahy de tsy manana fahefana hanao izao zavatra nataon'izao faefatra ny mahagaga ny olona rehetra de izao no 770 ny olona no vonony hatramin'ny nahabe ny tanàna azy lasa zany ty taratasy ty zany taratasy efa miparitaka any iny ty fa sisy fandraisana ndraikitra 770 sy zany mamorona an'izany fa mamaky fotsiny ah 770 ny olona efa nitofiriny vonony hatramin'ny nahabe ny tanàna azy olona efa tamin'ity zany ary azo amarinina izany satria efa manana abatoara famonoana olona izy ao be matazana tsona hoe trano fotsy ko angatanay ny anaovana fanadiadina zany trano zany satria tsy misy tsy mahafantatra izany hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra angatanay koa ny andraisan'ny fanjakana mahefa ny adidy amin'izao tranga mangidy sy roamatany zao eo am-pamaranana dia ambaranay fa miakana be dia be amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny fanjakana maolona na avandoza tahaka zao no manampibetsaka kokoa ny fahasitranany ferinay misaotra tompoko misy sony be dia be io a teraky ny asemotsinanana voatery vokatra io zavatra io nisy ny fandaminana natao tany etoerana zay nitaritiny ny Ngia gouverneur alamino nisy ny fanomezana omby fanomezana asa hoe nolazaina hoe izy jiro de tam'izay nanatonanay indray le olona taoriny fantamina fa ngasy efa nilamina ny raranareo hoy izy reo olona reo zay de efa niteny tamin'ny gouverneur fa zay tsy mandevitra io fa ny fihavanana aminao no nataonay teo fa zay tsy mihavana amin'ny Ngia Mera zay ny resaka tamin'izay ka zao aho fa efa nanao ny adidinay zay fantatry ny fanjakana io fa izy ny tsy manao satria misy an'ilay fanelanelanana ataon'lay zay le mpiambina andry zareo reo zany de lasa tsy mandeha le fanadiadina tsy mandeha le raharaha zao natao tena tany tsy tandalana tanteraka zany no misy ao Bongolava zay mikasika an'iny ka zay amin'ny maha société civile anay zay tsy misy fiandanina politika miresaka amin'ity fa le tany tsy tandalana mihitsy ny manahirana anay inona no ady amin'ny kolokolo vita am'izao nareo zany mbola manateny hisy toy antolona tsy mahay sasina tohiny io zay zany tsy zavatra mety hitranga zany de hoe hoan'zay afaka eo amin'ny toerana ary na oelana hoaingana ange tsy maintsy ho tonga am'izay le izy Andriamatora Wily na ny ray na ny préfet na ny gouverneur ny afaka eo amin'ny toerana raha ohatra zany ka afaka eo amin'ny toerana gouverneur ho sahirana zany reto be ny tanàna na manana taratasy reto manatota taratasy reto lasa fialokalofana politika zany le andraikitra ty raha ity misy accusé de répression médiature de la république atony sy ny ACDDD ty indray ko ty le omby fourrière resahana foana ny aho a dossier ananako ny resahako ty zao anankiray amin'le olana fa tsy izy rehetra reto ombina very raha natadidinareo de nisy omby very tao andrefa ny Tsiromandidy de narahana helicoptera natao tamtamma tamin'ianao manjery hony ho niezaka nataon'ny faritra de nanafatra helicoptera de tratra ny omby
tany andrefana tany zany fa sika miteny zao tsy tafaverina amin'ny omby amin'ny tompony reo omby le lazaina fa tratra ireo ary mbola azo porofona satria misy 20 ambiny sisa mivala forera andrano madio amin'izao fotoana zao ny tenako anisan'ny ady hoe avereno ombin'olona io fa rehefa amerina nataony procédure nataony droit de forera nandritry ny 4 volana lafo efa vola be ndray no lay vidiny omby tezitra le alao azy ao le omby ao amin'ny forera ao hatramin'izao le omby sy hita hoe atao ahoana na atao ahoana fa ny ambiny reto moa omby efa ty zao 270 ty andininy ray ty za sy resaka n'le 730 iny mbola afako fa ty 270 ty no roasina tany atapona Ambohiby io de rehefa niverina ny ena tsy taony sasany tamin'izay fotoan'izay moa voatery ny asany ingabe ny tanàna zay mahabe resaky ty ary lasa nisy famalina tele nataonareo aizany ombin'olona oa maty rangaha ty ny omby izy fa nga vita valy boribory maty fa rehefa maty ny omby misy sary miaraka amin'ny PV anamarina anazy amafana azy anatiny ty tsy misy zany rehetra zany zany no rovan'ny gouverneur zany tompoko zany no rovan'le ministre Kotsa zay milaza hoe tsy azo kitikitihana ny meranay araky ny kabary nataony hatrany mena manjery rehetra zay ve zany no atao eto amin'ny firenetsika eto vokatra zay dia mitangorona lasa mahazo killa ny freedom ato tena engadrabla ny miditra ato le retsy fa ndao ao daholo any ny olana ka ny any Bongolava zao miadiny TGV Mapara sy ny freedom satria ny olona hatrany amin'ny pro Mapara lasa ny ary freedom ry daholo any sy migadra rehefa manao adalàna any maharo azy zay le zavatra fototr'olana Bongolava dia sy mahasahy mandray fepetratra amin'izao ny ety ambony fa iandrasana inona io zavatra io fandrahoana nefa mandeha ny azo anandraka eo aorianany ty tsy fantatra fa sika moa efa hoe fivato zay de andrasana zay zavatra hitranga fa zaho de miteny hoe tokony andray fepetra tokony andraikitra ra-pitondrana kasika ny tiraraha Bongolava ty rehefa sisy tombony ho an'le fitondranany Bongolava io hatramin'izay fifidianana sy mihoatra ny 200 ny vato azony ny 200 io zany dia ny prora valomanana foana efa hatra ao anatin'ny 20 taona zany na anao inona de zay le 200 ndray mbola edina inona ny tombontsonina ho raha hiatrika élection dina sy any lokon'le olon'oranga na de zaho sy mahay politika ty ka tsy zavatra ohatran'izany le zavatra sy de resahana loatra ao ambadika ty raha ty ka mahakadilo sofina le raha Bongolava maro reo ray aman-dreny mampitondra teny anay ao anaty fiarahamonimpirenena hoe tena avoto fa tena maty sika tratra ny tena otage ny reto olona reto ty ady lahandra laha ty fa mba farano amin'izay zay tokony ho esorina ny zavatra tsy ananako pirofo zaho tsy miteny hoe délégué préfet sy misy dossier an'izay ato aminay fa misy trosany araky ny heno fitaranany olona misy ny délégué manao ny ataony de fa tsy afaka iresaka an'izany ka rehefa hita pirofo zay manao ny tsy mety na iza esorina fa mila alamina amin'izay Bongolava manomboka zao tsy anaovana adalàna ohatrany io manao antsoava amin'le fitondram-panjakana manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana raha mba mieno an'ity ihany izy mino zay fa mieno an'io misy mpanara-maso tsisy tombony ho anareo sisy tombony ho an'ny fitondrahana misy zany ny fametrahana ny gouverneur amin'izao fotoana zao nao zay alohany aho de isiko zay tena mahitsy amin'ny fiteniny mpanao gazety namana fa tsy miolakolaka satria sisy tombo zay ino ady no hitatra ary hitatra io ady io efa raha mipobasy rehefa tsy mahay zay efa tratran'izany fandrahonan'izany ka eo le anaovana antsoavo tena raiso raha vao mihoatra ny herinandro io tena zava-doza no hitranga ao Bongolava zay nefa vaky reny eno manjery entina tiandreny votra io ady io lamba malotiny Bongolava entina ka zay zany de manao sosokevitra hoe
misy sosokevitra andaminana an'io an'io rafitra faritra io tokony andraisana fepetra asio ny organe délibérant satria iady an'io vola be anatina faritra io ny mahamay risy torina sy misy mandeha amin'ny laona ka zavatra fanahiniana tao ve zao zavatra zao sa tsy fahatakarany any ambony an'le tena zava-misy marina zay mahatonga anay miteny raha toka tsy fantatrareo ny zavatra misy marina de izay ary ny ao amin'ny faritra vola be zany vola miditra amin'ny restorana zany ane raha kameo 100 isan'andro ao kadin'ondro fotsiny sy resaka ny aty amin'ny fenao rivobe de efa kotika anay 4 milliards efa am'izay isam-bolana eo tokony vola miditra sisy dika an'io 10 milliards subvention faritra io raha oharina amin'ny restorana azo ny faritra Bongolava fotsiny ary ny faritra Bongolava ny mampiavaka azy izy no tokony androsindrindra satria niangarana satria izy ihany district roa ary izy ihany no commune vitsindrindra 30 tokony amirapiratra zany faritra Bongolava zany raha tena mandeha amin'ny tokony izy ny fitantanana ny restorana zany sy asiana resaka fa ny asika le andihy amin'le zavatra vita foana hoe natokana ny de ry fa ohatrinona ny vola lany sy hitapopoka tsisy contrôle le système de contrôle asika koa sy mahaleo tena sy afaka inspection générale de l'état zao sy afaka ijereny zany gouverneur zany de fanahinisika zany le manary ny vola zany ane rafitra le système resahana foana ka sika akany amin'ny conférence nationale zany mila resahana ianaovanay asa avy ampanao politika rehetra fa olana fototra tena manahirana de mila andraisana andraikitra etitra detra ny fanamboarana zay ny teneny koa azavarim-bariny lavitra aloha fa zereo ny ambany maso mbola lavitra ny élection resahana io na de heritaona hoe akaika fa misy zavatra azo vahana aingana de aingana kasika an'ity fandrobana vola ao nivona région ty eran'ny Madagasikara io fa tsy Bongolava rery zay ny zavatra tiako mba tonga de mamarana antsika marana an'lisany fotoana mandeha betsaka ny zavatra mbola azo lazaina fa somary tara ny fahatongavan'ny tena eto lasa tsy afaka miresaka zavakafa mbola manana fotoana indray tsika manaraka fa efa ngeza be mihitsy ny zavatra nambarana teo mba ho fantatry ny tompona ndraiky mpanjakana aloha satria zareo manana fahefana izy nanendry ny anina fahefana manala de miverina manao fandaminana vaovao de manendry de fantatry ny rehetra zay tompona andraikitra zay iampitany ny adevitra nyresahanao teo na tompona andraikitra politika mba hanitsy ny diany na ny amin'ny sehatry ny fitsarana io mba haka ny andraikitry na eny anivo ny fitandrona filaminana zay rehetrarehetra tandrify zay nge ny antom-pisy ny fandalina ohatran'izao hoe mba ho fantatry ny rehetra ay ve ary zava-dehibe le niteneny Ravily teo de hoe le zavatra tsy firesaka no firesaka satria misy zavatra nakarary tao hatram'izay de anao velomam-piaintsika fa manaraka mino fa hitondra vaky bay matsirotsiro amin'ny endriny hafa ndray ianao satria tena aleo mihitsy vakina le izy mba ho fantatry ny rehetra mba tsy anaovana tantely afa-drakitra ny volam-panjakana sy ampijaliana ny voaka malagasy ity tandrazany imbonantsika ity sotranao faniry de zay zany le vaky bay fahenina ambienipolo any amin'ny fahafito ambienipolo ndray sika zany mifankahita ezana tsy de tao ela loatra angamba satria miazakazaka ny toedrara eto anivon'ny firenena de makasitraka tsika ampiaina mino fa menanao Bongolava zao raha to moa ka misy ny tianato satria ny tsara marina fa ny barao ny fivato vaovao Tsakaviro de tsy numéro nay 034 10 548 48 034 10 548 48 fa betsaka ny mitady anay any anatin'ny FBA na inona zay ny numéro zany afaka mifampiatsa de betsaka satria manana sosokevitra maro zay momba nyty raha-pireneny ty sy ny kasika ny hisiny ny tany-tandalana eto amin'ny firenena satria io ny tokony atao mialoha na ohatrinona vidinio na inona apiatrao aloha ny état de droit fa tsy misy fampandrosona vanina eto raha tsy mipetraka eo misaotra tompoko tena feno fankasitrahana n'Andriamatoa Ravily zay ampitarika ny fivatotrika de ialana tsiny ny tombo le orana afahantsika nresaka tany ty fandarantsika satria zava-dehibe avokoa na ny fivahiniana tonton Raex na député membre Bendrina na Ravily mpitarika ny fivato ary ny zavatra nambarany teo tena zavatra tena enjana be mihitsy any faritra rehetra misy any fa raha tsy vakiny ohatran'izay le izy de ohatry mipiripirina any de lasa tsy any lalana Ravily
lasa fialofana politika lay andraikitra sy lay fidirana ny fialofana am'le zavatra tsy mety atao lay antoko politika samihafa mampalahelo le zava-misy eto Madagasikara fa ny aditsika hoa de miresaka an'izany engany ka tsy tarika ho fanenjehana ho an'ny olona zay samy teny sy mijoro ny fanehoan-kevitra tahaka ireny fa mba tena ho raisiny rehetra hoe inona ary no atao mba handaminana ity firenena ity. Ny tenako manome fotoana antsika indray rapitso amin'ny ora mahazatra rahantsika ato anatin'ny fandarina miara-manonja MBS Radio Mada ary dia makasitraka ihany koa andreo mpanaraka maro be izay mandeha fa afatra maro mihitsy izy aho de zay ny antony mahatonga tsy mitsahatra mandray telefônina ato satria sady mamaly ny afatra no mandray ny vaovao avy any amintsika ihany koa de makasitraka makatelona tompoko lasy tompoko avy misaotra ny namana teknisiana ary faly ry mbola atao ambadika ao fandrimbona miaraka ny rionja ary lalaina ny ekipa rehetra ny ambony any ry tonton Jacques Lasy ry tonton Radany zay tsy mahafoy atsika zany miara-dalana manao ny fandaminana rehetra ny miparitaka eran'ny Madagasikara mbola miasa andro tantely rehetrarehetra de isaorana amin'ny mpanao gazety tsika de makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy.